dia ankafaliana hatrany no iarahantsika amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Miarabantsika rehetra izay manaraka an'izany fandarana mamintsika izany ary kopakopa tanana ho an'ny rehetra izay manaraka ny fandarana na any tokantrano na any ampiasana na eny an-dalana eny anatin'ny fiara, any amin'ny toerana rehetra any ambany ravikazo, any amin'ny faritra Antananarivo, any ivelan'ny faritra Antananarivo, any amin'ny toerana rehetra ny ivelan'ny Madagasikara any kopakopa tanana ho anareo rehetra any. Androany tenao kopakopa tanana manokana ho anareo namana any Tolaniaro any any Fort Dauphin, fa fantatra efa dia hoe mba hanaovy kopakopa tanana zay dia kopakopa tanany ho an'ny nareo izay marary any hôpitaly any koa dia hanaovana kopakopa tanana amin'izao maraina izao zoma mamarana an'ity herinandro ity izay hanaovantsika ny fandarana Miara Manonja. Ny teny voalohany izay resantsika eto aloha dia ny firariana soa sy fahasalamana ho an'ny rehetra izay mitsabo tena sy ireo olona izay mikarakara an'izany marary zany. Maniry soa isika ary maniry fahasalamana ho an'ireo rehetra izay mbola tsy salama, indrindra ireo olona izay marary ny Covid-19. Kanefa ihany koa maro ireo namantsika izay marary izay noho ny aretina hafa ihany koa dia ampahirezina hatrany izy ireny ary mitondra an'izany namin'izany havantsika namantsika izany tsika ambavaka hatrany hatrany fa Andriamanitra rehery no tena manasitrana, izy no dokotera no ny dokotera, ny ambiny rehetra dia fitaovana ampelantanany ahafahany manasitrana ny tsirairay. Ka raiso zay, raiso ny tany ny finoantsika sy ny fikirantsika amin'izany tompoandriamanitsika zany fa izy no afaka manasitrana antsika amin'izay aretina manjoantsika rehetra. Koa mankahery ary mankahery an'ireo olona rehetra izay mararytsika amin'izao maraina izao. Mitondra ny teny fampiononana ihany koa tsika ho an'ireo izay manana ny maty, izay laviny aretina na dia lazaina ary fa efa miena dia miena ary, fa io dia ihany koa ny maty noho ny aretina hafa na noho ny antony maro samihafa dia mitondra ny teny fampiononana isika ho an'ireny fianakaviana izay tompamorina ireny. Mankahery indrindra ary tompoandriamanitra rea no afaka ihany koa maneho ny voninahiny sy manasitrana ny fotsika izay marary malahelo manatrehana fahoriana sy fandaozana ety an-tany zany. Loha hevitra maromaro no entsika androany ary maromaro no namana izay ho avy eto, fa milohan' izany rehetra zany aloha dia efa miaraba no namana Zokibe Andrenjato Vonson izay mahafinaritra dia mahafinaritra ary lalina dia lalina ny loha hevitra izay entiny sy fandalinana izay entiny ary izy moa zany dia manana fanetretena mahafinaritra izay tena mahafinaritra mihaino azy. Za manokana rehefa Zokibe Andrenjato no miteny dia mangina na ny lalitra io ary dia eno misy hefidalina izay ampitainy ary izy dia anisan'le mitahiry an'izany ataontsika hoe vakoka amin'izany fahalalana zany fomba mampanao zany tantara Madagasikara zany na ny tantara fotsiny malagasy fa ny tantara ara-politika ihany koa ny aina tamin'izany ary nampitaina ihany koa izany fahaizana izany. Dia omentsika fitenena aloha satria efa ao anatin'ny antso ataribia ao ny faniritsika rehetra dia mba hoe hiaraka amintsika eto amin'ity studio ity zany namana Andrenjato zany, Zokibe Andrenjato sy ny namana Guy Maxime izay hitantsika amin'ny fotoana mamety anazy moa zany fa na inona zavatra resahana tsy maintsy resantsika foana hoe itsika dia mitaky hatrany ny fanajanona reny fanenjehana reny poursuite judiciaire na reny plainte izay natao amin'ireny namana ireny ary ny mpitondra dia tokony malala an'izany satria hifandimbiasana ny fitondrana, tsy atao fomba fanao ity mifanenjika sy olona tsy mitovy hevitra dia anaovana plainte, anaovana fitoriana dia samborina dia gadraina dia potehana any amponja ny fiainany ohatran'ireo namana maromaro izay mbola any amponja amin'izao fotoana izao. Toraka izany koa zany reto namana roalahintsika reto namana Miara Manonja ireto niara-nanonja teto izy kanefa noho izay fanio-keviny ny ara-politika zay dia nanaovana an'izany plainte zany izy dia tsy afaka aloha zany miaraka amintsika amin'ity studio ity fa miaraka
kosa izy a aneritreritra sy ampo ary amin'ny alalany anjotarby zay no ahafahany fampiresaka amintsika eto a dia ampidiritsika ampitiavana ny zokobe-ndrenjato a dia itsika rehetra kosa dia samia mihaino finaritra. Manantitra ny rahavakla manantitra ny rahavasy ary manasanao hanaraka ny fandarana Miara Manonja. Araka ny efa nambarantsika tetomby eny dia efa mandrindina ny fanamariana ny fetim-pirenena ary tsy maintsy mba apetrakintsika ho tadidiny ny taranaka faramandimby ny pitsopitsony rehetra, ny antonantony rehetra ary ny zavatra nitranga na very izany fiandrianan'ny firenena eto Madagasikara izany. Niditra tao Mahajanga ny volana janvier 1970 ny corps expéditionnaire français. Farany volana septambra tafiditra teto Antananarivo taony io ihany rehefa niady nanosika ny mpanambohitra ny tafika malagasy ataty Andripa. Mafy zany no tao Andripa hoy ny hoam-pitenenana izay nifanaovana tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany anefa dia efa fantatra tsinjo misy mamadika ny ao andapa na natorova tamin'izany fotoana izany. Namorona izany fitenenana hoe tsy misy mafy no ny tao Andriba fa avy aleo hiakatra hifanatreha. Lasaka tao am-pelatanan'ny fanjakana malagasy renivohitry Madagasikara. Mbola mijanona ho mpanjaka nefa ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo. Avy hatrany dia nanohitra ny mena lamba nomboka ny 20 ny volana novambra 1970. Naharitra 20 volana izany fanoherana na hery vaika nataon'ny mena lamba izany. Ny volana aogositra 1970 no laniny ny député frantsay ny loi d'annexion, lalàna milaza fa tafiditra eto Madagasikara ny frantsay ary efa miboto izany tanindrazan'ny malagasy Madagasikara izany. Ny 17 ny volana septambra 1970 foana ny fanandevozana ary ny ampitson'io ny 18 ny volana septambra dia notendrena ho gouverneur général Joseph Simon Garini. Ny 14 ny volana oktobra 1970 notifirin'ny frantsay ny ministry ny atitany tao anatin'ny gouvernement farany natsangan'ny Ranavalona fahatelo notarian'ny prime ministre Rainilay Arvony, Rainy Andriamampandry sy ny Brenty Ratsimamanga. Ny 18 ny volana février 1770 no esorina tsy ho mpanjaka Ranavalona fahatelo. Ny 17 ny volana avril rava ny fanjakan'Andriamanjaka nalefa siestany tany Alger ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ary maty tany ny 13 ny volana May taona 1770 tamin'ny 15 taonany. Zana tany i Madagasikara. Maizina lanitra ho an'ny titanindrazana manerana ny Madagasikara. Tsy ny lavolefona nefa ny vahoaka Antandroy tany Atsimo ratsy ny taona 550. Marihana fa aty farany no nieveran'ny frantsay ny fidirany
tany Mahajanga satria nataony ranavalona reniny, ranavalona voalohany. Nahita faisanany mihitsy ny expédition frantsay intelo misesy, ny expédition française britannique antambatra nanandrana niditra tany Toamasina tamin'izany fotoana izany. 420 taona taty aoriana efa maty ela ny taona 1970 ranavalona voalohany vao natorony ny pretra katolika ny expédition frantsay lalana fa i Mahajanga no tsara raha te hanafika any Madagasikara. Nahatsiaro mijaly mafy mantsy ny katolika vao tafapetraka teto Madagasikara. Efa hatrany amin'ny taonjato fa 17 ny katolika no nandavaka niditra teto Madagasikara fa tsy nahavanina mihitsy. Tapitra maty avokoa ireo missionnaire ary nampiozongozona ny finoany katolika mihitsy zany izay fihetsika lankalan'ny teratany malagasy tamin'ny faritra rehetra nandalovan'izy ireo nanandramana niditra teto Madagasikara. Nanandrana niditra voalohany ny katolika ny taona 1850 ny tarika dominicaine no nanandrana voalohany tamin'izany ary nanandrana niditra indray ny jesuita tamin'ny 1900 ary ny taona 1970 izay vao nalasa martiora any Henri Salage izay verina fa rain'ny Eglise katolika raha ny eto Madagasikara. Izany fiafina nananan'ny katolika izany no mety ho antony nanapiny ny tafika frantsay mba hanamora ny évangélisation any Madagasikara. Sangy ara-politika moa dia nanampy ny mpanjana tamin'ny frantsay no dikan'izany rehetra izany. Ny tany Eropa raha teo dia nanely fatratra fa mpanjaka loza be i ranavalona reniny, tsy tia kristianina. Marina nefa fa tena nandroso be i Madagasikara nandritry ny nanjakany ranavalona voalohany. Hainy nampivadany fahendrena nentim-paharazana, fony andro nandenam-pomerina rafozany sy ny modernisme tamin'ny andro andradama voalohany vadiny ary nanaiky azy ny mpanjakavavy reniny tany Grande-Bretagne. Ho an'ny ranavalona rahavaviko, izay ny fomba filazany azy, mainsiste ranavalo, ny fifandraisana an-taratasy sy fanomezana cadeau ho an'ny ranavalona reniny rehetra efa nifanaovana tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandeha tany anaty alatsinanana ny tenako dia gaga fa maro ireo mpitanany nentin-drazana no milaza fa taranaka ireo iraka ranavalona voalohany izy ireo ary tafajanona tany. Ary mahafantatra volana alohan'ny biby izany hoe maheno miorooro any ambanin'ny tany ary mahatsapa ny fofofo eny amin'ny habakabaka. Mbola ho azavainy zany amin'ny manaraka fa ny mahamaka atsika dia tsy misy fandrosoana raha tsy miainga amin'ny maizy azy ny firenena iray. Ny mpamakafaka dia samy gaga ny aminy hoe ahoana nahafantaran-ranavalona voalohany niomana taka-positionnement nandrava ireo force expéditionnaire frantsay ireo tany Toamasina nefa izy aty Antananarivo. Tamin'izany tsy mbola nisy ny telefona. Amin'izao nefa efa avolenta ny fifandraisan-davitra, efa mbola very ny hazan-dranomasina totaly 750 millions de dollars isato. Efa tafakatra 1 milliard de dollars azy zany
ankehitriny hoy ny vaovao azo farany. Amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa fiaramanidina mitondra harem-pirenena volamena 73,5 kilo sy vola 2 vizy amin'ny valizy tafaporitsaka eto Madagasikara. Raha tsy firenen-kafa no mahasambotra ireo olon-dratsy ireo. Tsy maintsy fantatsika sy misy ny fahaleovan-tena raha tsy velona manana ny farafahakeliny ny fahalavim-piainana ny vahoaka ao aminy minimum 2 bien-être. Tsy ilaina akory ireo kianja manara-penitra rombo telopolo sy ny kianja be ny Barea ety Mahamasina raha toezaky ny anoanana ny vahoaka izay mahatratra rombo sy 10 isan-jato no mahantra sy fahiranovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny bien-être no voalohany amin'ny antsoina hoe fonction régalienne ny fanjakana. Asa tsy maintsy ataony ny fanjakana tsy azo iarana amin'iza na amin'iza no dikany ny atao hoe fonction régalienne. Dia gaga isika raha maheno amin'ireo mpitondra samy laza fa mila voatsiary ny mpianatra any amin'ny université mitaky ny bourse ny mpianatra. Raha ny marina nefa dia anjaran'ny fanjakana no mikaroka ny fomba rehetra ahafahan'ny ankizy manohy ny fianarany eny amin'ny université rehefa afaka baka ny tanora malagasy. Satria efa nanao ny ezaka rehetra ny ray aman-dreny niantoka ny sekoly ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa ary ny ambaratonga fahatelo na ny lycée izany. Ny université mantsy dia ahafany manantena hiasa hikaroka ampandroso ny firenena ko arariny raha ny fanjakana no miantoka izany. Vao maika ho very anjavony avokoa ireo vakoka entin-drazana indrindra ny tampara-pirenena raha toa ka ho soavaly miantobilina foana ny zanaky ny firenena. Rehefa hiditra amina sekoly ambony ny zanaky Madagasikara dia efa miorina ambony ihany ny hodidohany satria tsy afaka izy raha tsy manam-bola. Dia rehefa tafavoaka ny zanaky Madagasikara efa mihevitra ny hanao retour d'investissement satria lafo be ny tsolotra efainy vao tafiditra amina sekoly ambony ireo tanorany Madagasikara ireo. Tsy kely tsy lehibe ny zanaky Madagasikara fa samy mikepoka izay azony no fijery azy amin'izao fotoana izao manao raharaham-boalavo. Nefa firenena manan-karembe ity Madagasikara tsika ity. Amin'ireo firenena 10 lohalaharana eto ambonin'ny tany manana tahirim-bolamena dia États-Unis no manana be indrindra 8133,5 tonnes tehirizina ao Fort Knox any Kentucky. Manana ny azy ihany koa i Allemagne nanarana faharoa 3362,4 tonnes tehirizina ao amin'ny Dutch Bundesbank any Frankfurt sy ao amin'ny Federal Reserve Bank any New York ary ao amin'ny Banque d'Angleterre any Londres. Manaraka Italie 2451,8 tonnes, France 2438 tonnes, Russie 2299,9 tonnes, Chine 1948,3 tonnes, Suisse 1040 tonnes, Japon 765,2 tonnes. Ary amin'ireo firenena 12 manana tahirim-bolamena eto ambonin'ny tany dia tsy mba tazana i Madagasikara.
Ny Algérienne no firenena afrikanina voalohany hitantaratra ao amin'ilay listra 174 tonnes. I Afrika Atsimo 125 tonnes, Libye 117 tonnes, Égypte 80,49 tonnes, Nigeria 21,46 tonnes, ny Nosy Mauritius azana any amin'ny any amin'ny 70 amin'ny laharana manana 12,44 tonnes, Ghana 8,74 tonnes, Tunisie 6,84 tonnes, Mozambique 3,94 tonnes, Haïti 1,8 tonnes, Burundi 0,03 tonnes, Kenya 0,0 tonnes. Araka ny nambara dia tsy hitan'ny tableau i Madagasikara. Ny volamena sisa tavela ao ankibon'ny tany izao tontolo izao anefa efa 50,000 tonnes sisa. Efa voatrandraka ny 20 isan-jato ny tahirim-bolamena eto ambonin'ny tany hatreto. Izany hoe raha mba te hanadala saina isika dia na kodikely 150 kilometatra no sakany sisa tavela amin'ny volamena ao ambanin'ny tany ho an'izao tontolo izao. Ny dikany hoe tsy hitan'ny tableau isika dia tsy haintsika akory ny manoratra ireny vokatra ambarambaran'ny minisitra eto sy eroa ireny momban'ny volamenan'ny Madagasikara. Ny dikany tsy misy fiantraikany eo amin'ny toe-karem-pirenena ny vokatra fa lasa tarehimarika ary tarehimarika matoto fantôme. Mandeha ho azy ohatran'ny zavatry ny marary ny fivoahan'ny volamena eto Madagasikara 73,5 kilo lasany Afrika Atsimo. Ny antsika to tsotsoriny mpitondra fotsiny raharaha. Ny mpitandron'ny filaminana indray no miorakoraka fa sidina tsokosokony ilay voan'ny fiaramanidina mitondra ilay volamena. Isika tena ako lafataka mihitsy fomba fijery azy, mahery an-tanàna fotsiny, tsy izay ambenana ny harem-pirenena no atao vaindon-draharaha. Aleo zana mila vaniny aman'olona tsy maninona anao, manao ny asany amin'ny mahampanao politika mpanohitra azy fotsiny dia efa tsy zakanao. Marina fa i Afrika Atsimo no miantoka ny 400 isan-jaton'ny volamena eto ambonin'ny tany. Any Afrika Atsimo no misy mine d'or lalina indrindra eto ambonin'ny tany 3,9 kilometra any ambanin'ny tany any. Amin'ny fotoan'androny dia nataon'ny mpijirika stock régulateur ny volamena afrikanina tatsimo ny volamena gasy. Fa amin'izao fotoan'izao tsy mety intsony zany satria miasa rotiny ny Amerikanina manoloana ny asa maloto miteraka vola maloto blanchiment dia vaky barara amin'izay ireo mpijirika rehetra ankehitriny. Endrany zareo Amerikanina mampiditra maso tsivana maromaro tahaka ny ankizy miasa amin'ny minina, ny fametavetana ankizy, pédophilie, trafika amina déclaration rehetra momba ny aferana volamena. Ka izany no mahatonga ny Afrikanina tatsimo sarotiny tahaka izao anaovany ny volamena 73,5 kilo izao. Isika indray arakaraky ny mahantotra ny falefatena no vao maika ny agaigy. Raha tany amin'ny 80 taona lasa tany isika no tsiritin'ny tany afrikanina maro, izao isika imoezany. Ny zanaka ny firenena nanomboka nitondra ny falefatena dia katrakatraka avokoa araky ny afatry ny General de Gaulle nanolo-tena mihitsy nisahirana nanonona ny falevatenantsika teo ambony vato-masina. Isika indray no mandravy zany vato-masina zany amin'izao fotoana izao. Ny General Joseph Simon Galeny
rehefa nitondrany Madagasikara dia tsy mila fanampina tany Frantsa mihitsy. Nampiariny ny fomba famoriketra tsotra indrindra aimpo per capita etra isan-da. Ny fomba famoriketra tamin'ny andro ny fanjakana merina ihany no nampiary ny galeny nandritry ny tondrany teto Madagasikara, nanara-davahana izy. Ny impôt per capita moa dia nambarany fa impôt moralisateur, izany hoe etra nampianarany ny olom-pirenena malagasy hidinanam-pona 2,50 francs, 2 francs 50 no sandany etra isa-taona tamin'ny andron'ny galeny. Nandritra ny repoblika voalohany dia mbola notohizan'ny filoha Filibert Tsiranana io etra isan-da io. Raha nampandroso tokoa ny firenena ny etra isan-da tamin'izany fotoana izany, satria nampirisika ny olona hiasa dia tsy nampirisika firy ny olona tany ivelana Antananarivo izany, satria no heverin'ny olona fa fanelingelenana ny fiainany zareo izany, satria tsy mila miasa no ny tontolo mbola etsaka raha ny filana no resahana ny tany amin'ireo faritra maro any amin'ny lakota eto Madagasikara. Mioty, manjono, miasa, rehefa noana dia vita ny fiainana. Zaka ihany ny olona tateoriana satria afa teny miterina mihitsy aza ireo mpandoha etra tamin'izany fotoana izany. Masaka mihitsy ny chef de village, président fokotany amin'izao fotoana izao, izay nanana ny toerany tokoa napetraky ny generaly Galeny tamin'izany fotoana izany. Raha misy lavaka ny arabe, raha tsy misy ny vakinina ny an-tsekoly, raha tsy misy solaitra, boky, ankra, ranomaitso izany, buvard, lacré, tsy misisa sy misisa, satria nandoha etra ny ray aman-dreniny. Dia borosahina, izany hoe sorohana foana ny bozabozaka rehetra manodidina ny tanàna, satria nandoha etra ny olona ary raha vao tsy vitsy izany lisaka injamerana Antananarivo. Tsy maintsy voarahaka dedete ny trano sy ny elakelan-trano rehetra teto Madagasikara. Hatrany amin'ny farany lavitra rehetra. Voadio sy voaloko isan-taona ny sekolim-panjakana. Ny trano fonenana samy voatsinjo ny fonctionnaire tamin'izany fotoana izany, ary rehefa fonctionnaire dia mahazo vady tsara satria mahavelona. Misy ny colonie de vacances tamin'izany fotoana izany ho an'ny zaza madinika malagasy rehetra, tsy misy akanavaka. Ny sekolim-panjakana, ny fandrombahana ny nandraty fianarana tany anivon'ireny sekolim-panjakana ireny, hatrany amin'ny EPP ka hatrany amin'ny lycée. Ny rano fanafody no zaray fotsiny tany amin'ny dispensaire fanjakana. Maimaim-poana ny fitsaboana. Vao miditra ny dispensaire na ny institut d'hygiène sociale eto Analakely ianao dia sitrana satria madio. Ohatry ny nolelafina ny trano tao amin'ny toeran'io tamin'izany fotoana izany. Mate olona ny tanàna n'Antananarivo renivohitra, ny cité an'Ambodiny Sotro io, tsara kare, cité an'Ambany lalana ety etoy, ny cité des assurés reny Analamagnitsy cité, Mandroseza cité, Ambohipo cité, Akorondrano cité, Ampeflo cité. Ny tany amin'ny province moa dia mahafinaritra. Ramena Dego, Ifaty Toliara, io Antsirabe, io Tanànambazaha, Moramanga Tanànambazaha, Ambatondrazaka, Morondava, Mahajanga, Cité des Fleurs, no fomba filaza azy, Maeva Tanàna, Ankasobe Tanànambazaha, Mandrakandrina Tanànambazaha, Soavinandrina Tanànambazaha, Arivonimanga, Miaranarivo, ny faritra Tsimotsinanana, Fianaratsoa, Mosibely, Ville Mangon fotsiny, Fort Dauphin, Port Berger, Analalava, tena tanàna tsara izany Analalava izany, Antsoa izany tsara tare, Mandry tsara, Mapikony, Tomasiny iray manontolo,
tsara mahafinaritra. Ny fofisainana no tsy maraka izany endriky Madagasikara fahiny izany. Ary tamin'izany ny lasantsy mitovy vidy amin'ny mofo dipaina ariary 5. Ary tamin'izany ny frein bus ariary 2. Tamin'izany ny vidina ciment iray kitapo 20 ariary. Ny briky fanaova trano ariary 3 solosy. Ny isan'ny mponina 5 tapitrisa. Amin'ny andron'ny Repoblika faharoa farafarany dia 978 milliards iray milanja ny teti-bola fanjakana. Ny gouvernement Tadavony tamin'ny andron'ny professeur Azafy 1234 milliards iray milanja ny teti-bola fanjakana. Ny andron'ny Ratsiraka Niverina 1 franc français égale 1000 francs malagasy. Raha valy manana tonga teo amin'ny fanjakana 1 euro égale 6000 francs malagasy. Raha joelina nanonga fanjakana tamin'ny 7 1 euro égale 15 000 francs. Raha Jona Armatiana lasa filoha 1 euro égale 15 000 francs. Crise tamin'ny 2018 1 euro égale 17 500 francs. Ny produit intérieur brut tamin'izany dia 165 000 milliards de francs malagasy. Tonga président Rajoelina amin'izao tsika miteny izao ny PIB égale 250 000 milliards de francs malagasy. Ny budget 55 000 milliards. Izany hoe iray pahadimy PIB. Ny euro manakaiky ny 25 000 francs amin'izao fotoana izao 10,000 ariary. Mandroatra be ny vola malagasy ankehitriny. Ary raha tsy mitandrina dia lasa vola baoritra ny volantsika atsoatsy. Izany no endriky ny fahaleovan-tena amin'izao fa 20 taonany izao ary ilazana amintsika ny zava-misy marina eto Madagasikara. Izay indray no kely fantatro tamin'izao maraina izao. Mametraka ny Madagaona Douglas. Ya, misaotra ny Sokobe Andrianjato tamin'izay intervention zay tena ilaina tokoa ary makasitraka anao tamin'izay fandalinana nomenao zay Sokobe Andrianjato. Eto kosa ny tenako dia faly miarahaba ny mpanaraka rehetra ny Miara Manonja ary ravo dia ravo satria elaela tsika tsy teo ary ity ny tenanay tonga satria maro ndresaka nandeha hoe nakaiza reo député avitsivitsy atao ny député Tim to député fidèle sy député Yanitra foana no matetika no hita. Ny tenany manokana moa dia teo ny antony ara-pahasalamana ary eo koa ny adity aman'andraikitra izay tsy maintsy hifandaminana ao anatin'ny député satria ny député Tim dia tsy maintsy misy foana koa ny fivoriana izay atao eo amin'ny antoko. Misy koa ny fivoriana hafa indrivona teny miaram-pirenena. Eo koa ny bazy izay tsy maintsy manao sur terrain anao mihaino ny fitaranan'ny olona manakaiky ny vahoaka dia atao anatin'izay rehetra zay ny tsy natao kely ny tena nefa raha tsy teo zany tena dia hitanareo angamba any amin'ny sehatra hafa mitondra ny anjara boriky sy afaka horesahana eto amin'ny anivon'ny firenetsika. Ary eto dia tonga eto akaiky tokoa ny namana député Rastany avao amin'ny 2e arrondissement araketo izy reo lahy hiteny ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria maro loatra ny zavatra tsy manjary, zavatra tsy mandeha amin'ny zeloniny eto amin'ity firenena ity ary tonga izay aneo ny hevitra mitsoro be da be ny SMS hoe fanakaiza ihany izy reo lahy anisany ity zay ty ary be ny mampiady fa dia veriketo tsy miady zany député Tim maro dia maro ny sakasakana fampiadiana. Nisy olombava mibabaoka Tim fa iray izay tsy voavakinareo zany zay nandeha ambaki ny lohanareo aza dia iray foana ny sombavaoka Tim aoriana ny filora manana ary miaro ny vahoaka foana ary tsy maintsy miteny izay mitsangana raha mbola misy tsy mety eto amin'ity firenena ity. Ny teboka voalohany izay horesahana anio
dia tsy ihany tsy teny amin'ny resaka tia sopirenena sy ny resaka nationalité ity. Ny tsara azavaina avoaka voalohany a dia misy eo ny resaka hoe apatride. Inona moa ny apatride? Ny apatride zany a dia olona tonga teto amintsika tsy manana tanindrazana izy a, ary reny olona reny dia atao hoe mpila ravinahitra na efa ela izy no tonga teto fa tsy manana raha hifandraisana amin'ny tsika malagasy. Reny olona reny zany a no mangataka ny zoam-pirenena no atao hoe zay le hoe naturalisation ao anatin'izay. Mandeha ny ady hevitra hoe ahoana ny fanomezana anazy ireo zany a izany. Io tsy azo meme foana fahatany fa mila mandinika tsara isika. Misy zo sy adidy ary andraikitra maro no tokony hojerena alalinina vao tokony mena an'izany naturalisation na nationalité zany ny olona anankiray. Any ivelany sarotra dia sarotra no maka an'izany, ka manina moa no eto amintsika no mieritreritra hoe amoraina izany rehetra. Tsy maintsy jerevana aloha ny fitondrantenan'ilay olona, ny kolotsainy, inona ny zavatra nataony teto amin'ity fireneny ity, namokatra ve izy eo amin'ny lafiny toe-karena teo amin'ilay fiarahamonina zay nisy azy so nakatan'olona zany zany jerevana daholy ao anatin'izay rehetra zay a. Zay vao tokony mandinika hoe ahoana omena ve sa tsy omena reny olona reny. Any États-Unis zao a zany famezana zoam-pirenena zany dia misy quota mihitsy ferana isa-taona vao mahazo an'izany ianao. Any France sarotra dia sarotra vao mahazo an'izany hoe zoam-pirenena izany. Ka reto amintsika ary zany dia anisan'ny teny voalohany tany anatin'ny fahitalavitra sy ny radio reny hoe inona manaiky amin'izany, tsy lara-pamehana zany amin'izao fotoana izao fa lara-pamehana tokataon'ny fitondrana dia niady amin'ny fahantrana, niady amin'ity covid ity. Izay aloha tokony edivana fina mamaky an'izany ny zo fototra le droit fondamental malagasy aloha omena. Meo sakafo ara-dalàna ny gasy aloha, ny fahasalamana, ny fampianarana, me zo afaka hitiny ny olona, ny mpanohatra, ny olona rehetra, na eny amin'ny hainao manjery io na eny amin'ny kianjo io, zany aloha no tokony ataonareo e vao mamaika amin'izany fanomezana ny zoam-pirenena zany. Ary io eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny lafiny ara-tsosialy io dia tena manahirana be mihitsy, satria matetika ny mangataka nationalité reo nke olona manamboly e, fa zaka rana efa nipetraka eto e dia tianana nationalité izy, dia rehefa manana an'izany izy ireo dia avy eo amin'izay manamboly izy dia avy eo izy dia afaka mividy ny tanitsika ao anatin'izay a rehetra zay. Raha misy tany eo 300 mètres carré ka na 400 millions vidiny 2 francs 80 millions d'ariary, sany mamea zany 2 milliards vera fray vola isika dia izany tsy amea amin'izany dia ho lasany daholo ny tanitsika, ny tanindrazantsika. Dia inona zany a matanitsika ny tanindrazantsika anty Madagasikara ty. Zay nge ny tiatika ambadika eo e, ary betabe zavatra heninay sy hitatsika amin'izao fotoana izao. Tsy manana zoam-pirenena reo karana sy ny vazaha maro reo zao ny ataony amintsika manao tsindrifa lavo maika fa mahazo an'izany zoam-pirenena zany tsy loza ozy flora valimana an'izay. Ary eto dia izao misy raha malaza ny eulideo zay no miteny hoe lasa ny vazaha ny vadiko, fa eto tsy ny vady tsony no lasa fa ho lasa ny vazaha ny taniko, ny tanindrazantsika ao anatin'izay rehetra zay. Dia inona tsony zany mahafirenena sy tanindrazantsika ao anatin'izay rehetra. Ary za mahasolom-bavambaoka ry vahoaka malagasy dia tsy anaiky an'io hoe fanamoran'io mihitsy a, mila mazava tsara, mila ady hevitra aloha zany, mila concertation zany. Aza maika e andao hiady hevitra atso daholo ny FFKM, ny fiangonana zandrana, ny mpampianatra mpiaroka, ny société civile, ny atoko rehetrarehetra, fa tsy olona ray sy roa ihany no alainao. Dia andao hiady hevitritsika amin'izany fametrana ny zoam-pirenena zany, amin'ny resaka fivarotana tany zany, satria sacré zany ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny firenena, saropady loatra izany. Ka zay mahatonga na manokana tsy anaiky an'izany indrindra, satria manana ny asiny ny firenentsika, ny tanindrazantsika, ary mamalagasy zany a dia tsy voavidy vola, tsy sanjaim-bola. Tsika rehefa mahatra ohatr' zao ve
dia mbola veraviran'ny olona ihany dia tsahan'ny olona amin'ny lohany dia ho alain'ny olona daholy ny tanyntsika ny tanindrazantsika ao anatin'izay rehetra zany a dia no midika fa rehefa nanapa-kevitra isika dia mila miaino vahoaka aloha miain'ny herivelona rehetra aloha ao anatin'izay rehetra zay tsy hain'ity fitondrany ity zay maka hevitra izay avany mibazy hoe ahoana inona ny lafy tsarany inona ny lafy ratsiny lanjalanjaina ohatr'izay zany ny fitondrana ny fiarahamonina ny sy ny firenena ary za manao ka dia teny hoe rehefa tsy maintsy atao io zavatra io dia atao fitsapakevim-bahoaka alohany vahoaka no andidy sy anapaka amin'izany fanapa-kevitra zany satria ny vahoaka no andre manjaka vahoaka ny tompony fahefana ka aloha ny vahoaka ifidy hoe omena sopirenena ve ny vahiny sa tsy omena ary amin'ny fomba ahoana no tokony anomezana azy ao anatin'izay rehetra zay amin'ny mahasoa vahoaka dia tsy maintsy miteny ny zavatra manahirana tahaka izany ny tenanay tsy fanenjehana akory zany marina fa ny député IRD nanao an'io proposition de loi io fa misy tsy hoe zareo koa nanao an'io dia tonga dia manohatra botolo izay fa rehefa misy mba misy tsara dia manohana izay fa rehefa misy tsy mety kosa atsaraina dia mila jerevana zany mila tsaraina zany satria ny firenentsika dia firenena ikambanana ao anatin'izay efa nisy référendum ke resaka zopirenena zany ika tany ivelany tany Norvège ohatra tany Suisse ohatra dia natao référendum zany dia tsy lany tany ka mila moa raha tena insiste amin'izany rehefa fana ny vahoaka malagasy afaka mifidy zany sopy-pirenena zany aloha iteny ny vahoaka aloha isafidy ny vahoaka ao anatin'izay rehetra zay mety manana ampiana honorable député Rastany ao anatin'izay fa dia omeko anao ny fanosana an'izay honorable Bogosy saotra anao honorable na amin'ny fitenenana alohan'ny tenenako aloha dia miara-patsika mianakavy zay manaraka nyity Miara Manonja ity na ny etotorana na ny velany maro dia maro tokoa tsika manaraka nyity ary tena miondana nyity mihitsiny dia isaorana antsika mianakavy satria limbo avao tena limbo avao tokoa ntsika ary tena Miara Manonja no mapita ny vaovao tena marina eto amintsika eto amin'ny tanindrazantsika zay efa tena reraka sy mahantra mivahatrana rehetrarehetra dia miaraba antsika mianakavy ary manao miara-molo koa amin'ny zay rehetrarehetra lavonyity areto mandoza ty satria elaela ny tenanay vao teto indray ngama tsy ao amambolana fa ray volana mihoatra ka betapely lavony dia miara mihoatra satria iraha antsika mizaka ny zavatra fahoriana misy eto dia tsy maintsy miaraba antsika dia ary nyteniko tsika hoe nahoana izy miraha lava tonga io moa arakaraka misy fandamina may sy any ato amin'ny atoko tima misy discipline rahanay ary noho izany koa no fahatahorana satria namely mafy dia mafy dia aretina ty dia ny tena matahatra ihany dia nisy fitandremana kely ihany zao tsika efa nahazo ny tena courage sady men'Andriamanitra nomeny OMS tsimoa dia efa vita vaccine dia tsisy matahotra tsony fa dia samy sy osehatra fa dia isaorana atsika araka ny resaka ny honorable teo moa dia momba nyty fisakana ny sopirenena amin'ny vahiny ity tsy nisisa sy nisisa raha taka ny hevitrako dia tsy ekeko io satria marina ny teny teo hoe maninona raha atao amin'ny alalany référendum izy tia fa tsy ataony amin'ny tokony IRD fotsiny ny IRD nge miteny atsika satria honorable nisy nyte zao tsy tony nanarana nanao mihitsy ny hoe nanao ny lalàna io fa maninona dia tena mivarotra tanindrazana amiko loatra fivarotana tanindrazana satria io tsy eritreritra tena tonga amin'ny honorable fotsiny io fa avy any ambony no mena dia ireo zay député natao anao volavolan-dalàna momba an'io ka io tena laviko marindrany satria zao
manaiky ny teny honorable teo atao référendum satria tia moa dia maro misany hery teo anatin'ny fitondrana. Raha misy tiany atao dia apasiny eo dia lany foana. Za moa manao kisankisanky hoe jalà rehefa tena omena le tena zavatra tsy mbo mandinika intsony na manao honorable hery fa dia hoe zay teniny any ambony ekena na mety na tsy mety nefa toko mila fanodiniana. Zay zao raha miresaka amin'ny présidentanay amin'ny discipline amin'ny fanoherana tsy tonga dia manao ino se fotsiny eo amin'ny présidentanay fa tena misy sosikevitra tena fanodiniana tsy ekena sy ny rehetrarehetra fa ny azy dia tsy ekena daola. Ohatra ataoko anareo fotsiny manao sankisanky zary tenany raha ohatra ary ataony hoe tsika rehetrarehetra isaka ny weekend andao manao marsarera daola mipetraka marina zareo mandinika fa dia ekena io ka zay ny tsenakeko hoe aloha atao référendum izy io. Ohatra koa izy ny zavatra fandroany atao amin'ny zay IRD maronisa ao amin'ny assemblée. Raha ohatra zao atao koa manao box manao tontolo andro totondry ianao avanana amin'ny gauche izy avanana amin'ny droite dia zay nataony hoe aza mampiasa amin'ny gauche mihitsy ntsika fa alohana ny droite any fatsanganony zany na zay malotena tsy maintsy lany foana zay zavatra tokony ataony eo ka zay ny zavatra ataoko hoe ongary tompo fa tena tanindrazana masina. Zay manana fianakaviana manana zanaka tsy mpanetry tena nylazana an'izany any fiainana mangataka fa fovena fa firy taona vao mahazo nationalité tsy moramorainy zareo tsy sady alitiany sy ny rehetrarehetra raha manka rendez-vous ipiry mitsato anao vao mangataka zay vao accepteny. Ahoana moa ny eto amintsika tena viravirano ohatran'izany le zavatra hoe vao mangataka amin'ny vahiny. Za misy tsy manenjika vahiny akory fa dia manahirana be. Misy vahiny tsy tena anarana fa dia misy vahiny za misy mba nambady na anao tsipa malagasy na vazana lahy na lahy na vavy fa dia tena samy izy ihany. Na mifampiresaka ary izy mianakavy eo masinao dia ny teniny ataonao na mifampiresaka ary aminao izy amin'ny teny frantsay farafaratsy ny tenenanao. Za mive dia okena nefa tsy ekeny fa tsy tsika malagasy tsy atseny sotoavina malagasy zany fa dia zay nataoko hoe raha takana aloha mbo hipetraka dinio tsara rahalahy dinio tsara ro honorable dinio tsara tsika mianakavy fa tena hopodika eto ny tanindrazantsika zay mamirapiratra atao amintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra atao amintsika daholo ny avenir rehetrarehetra ka aloha mbo tavanitsika mianakavy aloha mbo ho tavanantsika mianakavy ny zavatra tombotsy eto fa tsy hoe fitiavatena fa tsy mety lizy satria raha mbo mahay miavana amintsika moa izy mahay mitena amin'ny zavatra amintsika misy tombotsika inona moa ny olana fa raha jerena ny tombotsoa amin'ny be da be atsika mianakavy andray ambakantsy tena lasa ny daholo sy ny rehetrarehetra atsika lasa mahatra izy rehetrarehetra lasa tena tavana ny tanitsika ka tsy hoe felonana fa alolomba aimitra kely dia ny fiany dia zao hoe tsy ekena fotsiny raha hoe ny eo amin'ny mpanolo-tsaina ny amin'ny député IRD fotsiny manapaka anisy satria maro anisy aloha re tompoko tena fangatahana ny aho hoe miolokevitra ny teny honorable todsoa hoe aloha atao référendum io ho any rehetrarehetra manapaka anio fa satria tsy olona visa anisa kely raitsy aby 50 anay no manao le zavatra fa ary izy koa ngerany tena mahagaga ny tena zavatra zao ekeny zareo lizy ty amin'ity visioconférence aty lizy amin'ity amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy ekeko io satria zareo raha manapa-kevitra zareo zao mbola tenenao fara dia olona 50 fotsiny lizy miseho mamita ny hevitra eo na kaiza le ambony 50 ary lizy raha hitanareo koa lizy le fanio-kevitra tsy hevitra ny rehetrarehetra lizy fa hevitra zay tonga tsy ohatra tsy mahatratra ny coron mara lizy dia apetraka ny zareo fotsiny mipetraka izy satria any an-trano nanaovana azy mety mivady na mpanaovany azy mety ny assistant na mpanaovany azy izy so fa dia présent fa tsy nisariny tsy mipitro jereo fa ngefa misy folo ny tsako isan-kandeha isy raitsy amby folo absent dia raha tena présent tena mipetraka eo zany eo amin'ny 7 dia hevitra maro fotsiny zavatra miseho amin'izao zavatra rehetra zao dia aloha mbo tena rehefa mivory dia mivory apabe maso satria tsy mandeha amin'izay loha ny zavatra rehetrarehetra zay nga manoteniko tena marina amin'ny ministre koa honorable dia eo amin'ny lafin'ny politika koa nge izy ty dia zao raha misy firenena dehibe eo mampirisika hoe manam-bola le vazaha nahazo
nationalité dia tena olana amin'iny a dia apprécieny io a afaka milatsaka folo-pirenena na izy mihitsy a hoe zambanambola eto a dia milatsaka folo-pirenena le vahiny nahazo nationalité mahazo milatsaka solombavam-bahoaka dia zay koa noloza mihita atao a ho an'ny ny firenetsika zay ngamba ny amin'iny a fa ny zavatra resahana manaraka ko aby zao dia resaka fampianarany ty fampianarany ty a dia anisan'ny mialatsiny fa ministera anisan'ny zéro ty a miaraka amin'ny ministera ny communication fa tena tsy mandeha tsy zava-banina ao anatin'ny ty a ministère ty misy tena fanabesana aloha zany nanoresantsika ny éducation nationale raha mahatonga ministre ianao vao teo dia efa nilaza sady ianao vao nommé ministre ianao a dia avavy ary ianao a ny geste mihitsy ianao hoe rehefa eo a dia tsy asiako tsony a ny arerehan'izany vacation zany teninao zany aiza zao ny vacation mbola misy 2017 2018 2019 mbola tsy voalohatra amin'izao aiza le teninao e voalohany zay ny manaraka resaka maître fram io mbola aritra terikany io zao nareo mivavika manaraka azy le tenina inge za anisan'ny tena tabataba misy satria tsy mety io politika zéro ariary io tsy zaka ny fanjakana zany hoe ny ray aman-dreny a ny maître fram zay nanao participation zay tsy mampanina azy efa fanao atram'izay zany hoe mandoa mitondra ny anjarabriky mandoa ny karaman'ny mpampianatra zao mbola misy firy vola zao tsy voalohany karaman'ny maître fram ay zany amin'izao e maître fram subventionné mbola misy retard be amin'izao fotoana zao dia zao ndray zao hoe omena fanampiana ara-sosialy 100 000 ariary daholo maître fram teo ary tsy voalohanareo karamany ary ary tsy voalohanareo ahoanareo fomba hitananareo zany 100 000 ariary zany ho an'ny maître fram rehetra aza hoe raha hoe dia foana dia isy indray hoe mangalatry ihany e nanotony ihany e ihany nanoto tsy nahazo hoe zay akamakama ihany mahazo e ao anatin'izay rehetra zay zany ve ny eto andratsika nyty fireneny ty e ny école privé minainaina misy amin'izao hoe le subvention tokony ampiakarina eo ihany eo mahazo dia io tsy mahazo efa mangataka ny privé mba mena miosata manokana izy amin'ny lalàna ara-sosialy reo sekoly privé reo tsy hijerevanareo le izy ry ministera aizy zany resaka recrutement problème be efa ela no ny teny izahay ary za dia mahita sy mahatsapa ry betabe ny namana mbola miresaka ao amin'ity kolikoly amresaka recrutement ty aiza le recrutement tamin'ny ONS reny e recrutement tamin'ny maître fram misy tonga dia manjavana tsy hitany izy ianao mba natenena raha mahatongo ministre sy ny staffinao amin'izao hoe mba moaka an'ireny mba hanezika an'ireny tsy mainka loza noho ny teo aloha nataonareo inge amin'izao fotoana izao e ary mampanaely dia zao le nivoaka eny amin'ny CNFP sy ny ONS efa herintaona mahery le mampianatra amin'ny EPP ny CEG le sortant ny CNFP ny ONS mbola tsy mahazo contrat eny hatramin'izao fa maninona e nefa tokony mena le olona hoe voavoaka nareo vao vita le fianarana le mémoire dia tonga dia mahazo poste nareo a aiza hatramin'izao e aiza le toky sao dia mirenireny fotsiny le zanakitsika ao anatin'izany eo ihany koa le problème ny fomba fampianarana le approche pédagogique zay ataonareo dia ovovaina izy araka izay tianareo nga zany ny finy tantanana na ministera sy fampianarana tika saropaty e ny fomba fampianarana teo ny APC ovaina APS PPO zao ndray dia approche basée sur les standards tonga dia avy any ambany ny midina tsisy concertation akory tsisy fanadihadiana atao akory hoe inona tena diatavin'ity firenena ity inona ny filana ny mpianatra inona ny arena ny firenena fa ampifandraiky amin'izay e le fomba fampianarana e dia sao tena potika le fampianarana nisy an'le covid teo moa zany dia vomaika amin'ny korotana fomba fitantanareo le fampianarana mianatra tsy mianatra tena tsy hainareo misy le izy betabe sy zavatra tsy mandeha examen zao ho avy menimenina daholo reo mpiaramiasa aminareo reo nge eny fotony reo draine reo cisco reo chef-zap reo nge menimenina daholo ty aminay reo talitsekoly rehetra reo e tsisy na moyen omenareo ary nefa forcenareo izy reo hoe tsy maintsy atao tsara io tsisy méthode
zavatra omenareo ao anatin'le izy tena mampanahelo ary mahonena le fampitehanareo le fampianarana amin'izao fotoana zao aiza o zao ny aferany hoe pomosy seta reny de afena amin'izao fotsiny zao reny ary isa dia maheno misy miteny maro fa misy voarororo tamin'ireny tale généraly de je efa tamin'izany zay voarororo any amponja efa misy miteny hoe efa mandehandeha any izy zany fe de rariny miantso ny ministère ny justice misy justice ijery akaiky ao fonjana tamora fa tsy mety zany mbola tsy vita akory ve ny didim-pitsarana mbola tsy vita de efa mandehandeha any le olona misy kolokolo ke zany ao ao amin'ny fonja io ary ao arahanay masy io ary miantso ny namana député manangana commission d'enquête parlementaire satria tsy rariny zany raha misy ke zany zay manam-bola zany de afaka mivoaka lalana zany misy an'izany ao anatin'izay rehetra zay be da be no mitena zay moa fa ho hitantsika eo fa tsy amianana izy ty eo koa ny aferana panegarni aiza reny amin'izao hoe avelavelana fotsiny foana fotsiny ave zany ary manahirana mampanahelo ka eto dia manao antsoavo anareo ministère mba handray andraikitra teo amin'ny visioconférence moa zay torony ministère ny fanabeazam-pirenena dia aloha misy tsy miteny tsony na teo koa zany ny ministère hafa satria efa be ny zavatra niteneninay fa de mieny fotsiny fa miady atrano misy menakavy ny fanendrena chef fiscaux tezitra amin'io misy ny éducation nationale io daholo ny député amin'ny zavatra ataony fa olona tsy anatin'ny fampianarana koa no atao chef fiscaux olona tsy manana bagage no chef fiscaux koa no atao anatin'le izy de minimena aminao daholo ny olona tsy faly aminao daholo na ny député io na ny olona na ny mpampianatra io na ray aman-dreny ny mpianatra io ianao mbanatinaina hoe mba misy diplôme mihoatra n'ireo ministra rehetra tao alohanao hoe mba hanovan'le izy kanjo vo mainka loza zavatra ataonao amin'izao fotoana zao koa za hoe hompitehana ve ty resaka fampianarana eto Madagasikara ty eo koa ny ministère ny enseignement supérieur zay siko teny manokana eto satria efa nisany le grevy lavabe ny mpianatra reny ny université samesika daholo ny mpianatra ny bourse maro isan-karazany teo koa ny mpampianatra mpikaraka sao ndray ny mpandrara zay migrevy manao ny fitakiny ny alaheriny ary normal ave azy fa ahoana kosa moa ainda amin'ny té de technicité efa mipetraka efa horaisy isam-bola no anatin'ny karamany no esorony efa droit zany anke zany efa akisy tsy tsary zavatra efa aki de ny esorona indray nefa tadideo fa io andamy té de technicité io de 25% salaire de base ny mpandrara no esoronareo de tavinao tsy hinakanina ve ny olona nefa nga miodiny université io raha tsy misy ny mpandrara ka mila mandray andraiky ianao ry ministère ny madame misy ny enseignement sup toko tsy araiky lembenana zany ianao ry ministre ny finance mba hajerevo akaiky zany misy rubrique koa 645 indemnité d'entretien de l'électricité misy 80 000 ariary efa ny esorina tamin'ny zareo koa reo mpandrara reo fanaona loatra ary zareo no atao azany zany ve ny fitantarana zany ve ny fanomezana asina ny mpandrara malagasy sady mpandrara iny amin'ny université eo koa ny fikorontanana any anatina enceinte ny fianarana anatin'ny trano ny mpianatra eny amin'ny université eny amin'ny croix mety fa aminao zay ry italian'ny croix zay menimena ny mpianatra misy mivarotra toka sigiara ny tabataba raisina ndraikitra ary ministère ao anatin'zany tsy rariny zany fa manina moa misy kolokolo ke zany ao tokony tsy azo ivarotana mihitsy zavatra misy alcool ny enceinte ny université indrindra any amin'izany toerana zay misy ny mpianatra izany zany zavatra rehetra zany dia tokony hojerena daholo satria lasa potika le fampianaratsika amin'ny akapobeny hatrany amin'ny primaire io ka hatreny amin'ny université ny politika moa dia tsy mazava daholo ny politique nationale de l'éducation mbola tsy hita soritra hatramin'izao hoe hoentinaizy ty fampianarana malagasy ty dia makaiza mpianatra ao anatin'izay rehetra zay tsisy fa dia mandeha jambany fotsiny tsisy vision tsisy politika nationale tsy misy objectif ao anatin'izay rehetra izay
somba misy ianam-piranao rabina tsisy madiranao tetezany io moa anatin'ny tena taranjanao mihitsy dia hitako fa tena mitombona tokoa fa za tena raha te handroso ny firenena dia le fianam-piazana toboko asa ataoko totoa anisany fampandrosoana firenena ray ty fampianarana ty nefa raha jerena ny zava-misy eto Madagasikara dia tena tsy voafea mampalahelo araka ny voalazana izay raisy koa ohatra izy anao ny teny teo mety rafirama sady afa kely tsy manaraka ny smiginy tsy araka ny smiginy karamany a mbola tsy voaloha dia tena inona ary natao heritra hitanao raha ianao zao no mitsarama adidy masina ataon'ny reo ankizy be da be avenirany ankizy ny zoenao anatin'ny école nefa anao sady miady-saina zanako tsy misakafo tsy isy vola nona nentina mampianatra tsy vitanao ara-dalàna io fampianarana io asanao io noho izany misy fetraika ny be da be any amin'ny mpianatra ka tena jerevo akaiky io za zao tsy fatan'ity fitondrana ty ny amin'ny akapobely lara-pahamehana raha sendra nandalo misy mamboly moa za ty mamboly varitsy ny tary misy tamika ery tsaronenana ery alakamisy ery dia nandalo arinareo ao reto mpianatra mianatra mbodikesika reto petraka ambony moelon vao mbodikesika mianatra ny trano misy kely tiana tsombo izy dia nanontany fa maninona nanontany tamin'ny gardien nangataka tamin'ny olona mpany nanao raha iresadresaka olona ny velany fizatra za tsy niteny hoe député fa niteny fotsiny fa hoana reto mpianatra reto dia hoe raha iresaka ianao makanisa am'talia niresaka kely tamin'ny talia mangao izy alohan'ny iresahananay hitanao tsy manandroany ny olona iteny fa hoe ndano makany amin'ny sefisisiko sa ahoana dia lasa nanontany tamin'ny gardien le gardien ny teny etange izy zavatra tena mampalahelo be mety rafirama tsy mety iresaka koa fa hoe matahatra fa voaroaka mety rafirama fa roa taona tsy nandray vola le gardien tena samy teny mihitsy zavatra marina lazako efa 5 taona aho izy mahagardien ato fa tsy mandray fa dia tena mitsikaraka kely sy zavatra hita eo aiza nandeha ny fiainam-bahoaka aiza nisy fampandrona amin'izay nyloza dia ity zava-misy eo misy école manara-penitra tsara tare be mbola tsy nidirana mpianatra efa ero taona ny vita volam-panjakana ny ankizy mijaly iry ambody azo fa maninona tsy mbola misy tsy misy tableau tsisy ninona dia inona ny zavatra mandeha amin'izany rehefa manao zavatra ianao tonga dia atao dia mifonctionne tena tonga dia mandeha ara-dalàna ny mpianatra tsy tena miafy amin'ny antsika sy ny tariny ny trano be eto vita anaovana oeraoera fotsiny amin'ny loky kely orange sy ny tariny tena zatry tena ina ary ty mahavoa amin'ny fireneko ahoana ary ty Andriamanitra dia mena ohatran'izao ny zavatra hitalazana ny zavatra tsy zaka ohatran'izao ny mpianatra malagasy fa tena mampalahelo mahotsy hoe le zavatra ary mbola tsy nampianarina tena jerevo ny senao sy ny tariny tafo fa mivaralila sady nefa mbola tsy nampiasana mivolatsika nefa lasao dia tena tsy haitsika mihitsy ve mampiasa azy sady vompampianatra maninona raha ohatra ka najanona kely lo io école manara-penitra io fa natao tsara ny karakarana tsara mety rafirama era Madagasikara zay tsy misakafo nona avy tany azy ny didiny ara-dalàna ary miteny marina ny tenao honorable hoe mba hasiana tenisaka ny vakansa le mety rafirama mba motivena dia amena formation tsara amena pédagogie tsara amena formation tsara mba hamokatra ao anatin'ny roa volana sa 3 volana ny vakansa dia amin'izay mbo mendrika amin'ny zavatra tokony izy fa dia tena anjamba fotsiny any hoe na ho faty nareo nanona dia io no zava-misy dia lasa tsisy résultat atsika dia zavatra mampalahelo mipetraka eto hatramin'ny tabliera nga dia lokona kely dia tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nanao tablier tsy nisy lokony ty manataka izany fa eto dia miresaka aminao fa maninona ty loko orange ty dia ny sisy ny tablier dia nasiana orange nga tsy fantatra hoe avy amin'ny fitondrana io nataka izany rehefa manao rehefa tena manao ara-dalàna anao tsy mitany rehefa tsara ny ataonao tsy mila propagande tsara fa ny olona ny tena proclame tena mandy zany ary ty tena sansa koa ny fiainana
raha tena misansa misy sansany de zavana président atsiraka zao no tena nitondra izy tamin'ny fitondrana boky mena natao menamena ny zavatra nisinono io mampandroso be azy io tena menamena ara-tsalany nitsika ny kravatsika timo ny te zavatra misebase amin'ny zavatra menamena misy sansa ny zareo tonga de loko orange tsy hoe mitsy kritika fa mbo zavatra matsy mifampizarako fa tena jerivo re tompoko fa tsisy sansa fa tsy hoe manaratsy akory fa tsy mbo nandinika ny filompanorona teo aloha hoe mifidy le couleur orange le couleur orange ange za mbo fa tany amerika kely sy ny tany any amin'ny gadra nge no manao an'ireny couleur gadra nge mbola gadra amerikana nge ny couleur orange tsy manaratsy tsisy sansa ho atsika zany fa tena ny zavatra rehetrarehetra nefa de oeraoera kely daholo zay zavatra vita de tonga de orange daholo de eto mampatsy aho hoe alao reo mbo mipetraka za tena anina raha ohatra zao tena misy zavatra tsy vita koatran'izany nandanitsika vola ny aéroport ao amin'ny ravinala ao ivato atrako zao fa vita oery taona roa taona jerivo ange ny nosy morisy efatra taona zao misy atrambogaty hoe porte varavarana hatramy 18 moderna tsara sy mandeha rehetrarehetra ampiasana na miditra anatiny ara fa tsy mandeha tongotra tsony fa miditra nytony le zavatra ohatrany accordéon fidirana moderna tony nytsika tena nandaniana vola tamin'ny androny fitondrany rajaonary mampianina de mijanona fotsiny ao satria misy problème ony tsy nazava ony nazaona ny mahatsetsy na kritikena daholo zay vitany olona teo aloha tsy mifonction araka an'izy ony nanaovana ny nazaona amin'ny marché aizany rehetrarehetra nefa zahatra financementsika ohatsinona moa mipetraka ao de tsy fatatsika hoe mba asokafina ke maninona koa nanampiasany ny lalana vitany ny teo alohany kio nefa de milaingilaingy be amin'ny lalana raha nahazo nataony angamba mety fahalalako azy angamana de mety tsy hoe tsy lokona orange angamba mety zay de hoe vitany teo aloha de mety zay ny mampahana azy fa tsetsatsetsatsiaritra ny ainy fa zay ny zavatra rehetrarehetra hoe ny zavatra fiheziko de zao hoe tsy mahalala ny lara-pahamena ty fitondrany ty mba hajerevo le fampianarana afa mampalahelo na ny école rehetrarehetra hoteliara zao vao nandalo tany koa miasany ianao tapitanara ara de mbola tsy apo miba fa tena mbola mipetraka amin'ny tany era Madagasikara amin'ny pleine ville nefa zany any amin'ny voaparitany ka indrindrindrindra fa any ambanivohitra rehetrarehetra any mety nanotrano ara mety tafo falafa kely sy ny tarina marina ny teninao teo hoe tsy mandeha amin'ny lara-pahamena any amin'ny panigarnina atao ty bombo sisety nangatana ohatriny maninona raha vidy le 8 milliards ariary moa le izy maninona raha mbona ana TV na nanaovana ny fampianarana le zavatra manko eo na miba na tindrindrindritra karama anotrihana ty mpampianatra frama kely je mampalahelo tena tsy apy amin'ny valena na simiga koa ny karamany fa de mahaotsy eto Madagasikara fa mitoy ihany no sosokevitra atsika fa de zay ny zavatra kely mbo fenoko to amin'ny zavatra nytenenao honorable fa de mahaotsy izy ty tena mahaontsa de mahaontsa mahita mpianatra kely nona de manontany mandalo koa fampianarana madepute any tena mandalo ano kely eto andrenivohitra fa maninona hoa io mandovo voamiokokany ao manontany any mpampianatra de hoe nona fa raha mafana fotsiny hoanina amin'ny maraina mahaontsa ange zany tena mahaontsa ny fahatrana sy ny rehetrarehetra tsy mandeha amin'ny zavatra zay aloana tsy mandeha ny lara-pahaenina de tena samy fampandrosoan'ny Madagasikara zany tompoko de tena manjavozavo amin'ny zavatra vaotoizitsika amin'ny famela belara-kevitra atsika amin'ny rahalahy ihany moa ny zavatra rehetra fa de milanao ndreo fitenenana tompoko ya marina zay teninao zay anisany ihany koa tsy maintsy resatsika androany tsy ihany tsy raha zazy de zavatra nataon'ny gendarme ny filora valomanana ireny ary tamin'ny fahita lavitra omaly de mbola samy teny ihany ny seka tamin'ny fahita lavitra ray fa afaka misambotra amin'ny filo raha valomanana izy ao anatin'izay de tena hoe mampanahelo le tenyle seka iny ianao nge efa tsy tokony amin'ny mibaiko tsony efa misotro ronono ianao inona moa mbola ilazanao an'izany fa miantsiady ve nganangalatra ny président raha valomanana tao anatin'izay olo-pirenena ankizy manana zo izy ivezivezy malalaka eto Madagasikara ary tsy agatahana fahazahoan-dalana mihitsy zany avy amin'ny seky fa so fototra toy ny olo-pirenena rehetra no anana n'izany filora valomanana zany ko na zay fa na etsena vizy de asena hoe tsy maintsy mangataka alalana raha iangona izy raha hitondra ny ambassadeur izy fa ahoana ty fitondranareo ty ary eto dia tsy afaka misambotra ny filo zany ianao fa tsy nangalatra kokory izy
zany filazananao hoe afaka misambotra any dia zany dia fisika tsy mety zany fampiroroana zany raha matahory zany totaonao zany amin'ny filoha teo aloha sy ny mpanohatra amin'ny akapobeany aiza ny demokrasia amin'izany manana zo ivezivezika ny olona mailalana venao risika mba ray aman-dreny be ohatry ny inona anao tsy napoziko hoe no ray aman-dreny be iny mba générala ihany manana toetsaina ohatry zany mamenatra e mba ho vaila toetsaintsika ao anatin'izay samy malagasy ingatsika ary eo mbola verika any ny hevitra eo any miaty fa tsy ny olona tsy zakanareo mihitsy ny filoana valo manao iny izy tsy manao ny inona tanapolo ampioroanareo izy sakananareo izy mbola amin'ny tena fahita lavitra indray ianao riseka dia reny ve ny teninao mampiororo ka hoy zay hoe mba malala menatra ve ianao ao anatin'izay manao lainga marivo tototra amin'ny zavatra tsy mendrika efa petabeka ny isandary malahelo sy tezitra amin'ny ataonao zay miresaka amin'ireo ary samy mino fa ny fianakavianao koa miresaka amin'ireo ka heninao tsara ny fitarainana ataon'ireo aminao amin'izao fotoana izao ka hoy za hoe moramora ihany tsy eo foana angenareo tsy eo foana ianao ao anatin'le izy ny sanjary ao lasa erim-pamiretana eo ampilatana ny segy zay olo tokana efa misotro ronono amin'izao fotoana izao ka za terena anao niasa tsy tokony ataon'ny tompoko reo sandarytsika ireo tsy ny segy mihitsy no andeha motika ny fivandraisan'ny sandary sy ny malagasy ary ny filoha teo aloha izay manana ny sata manokana mifehy azy fa za dia hitsakitsahana ary seka fa tsy mety le zavatra atao ao anatin'izay rehetra zay tsy hainy tsy teny an'izany ka hoy za hoe amboary le fihetsika le fomba fiteny zao lasa fafahambaraka fa vavolombelona mitoaka amin'ny tendany teo anatrehan'ny ambassadeur ny fisakanana zay nataon'ny sandary ambassadeur angeny mba hainareo ve zany hoe manana maisy azy ny ambassadeur suisse izy zao dia efa tsy maintsy tonga ny firenena rehetra famenaran'ireny ary hitantsika eo ny impact an'ireny eo amin'ny resaka ara-diplomasia mba hainareo ve zany misy fiatraikany zany zao ara teo karera ataon'ireo fireneny dehibe reo hoe tena jadona zany eto amin'ity madagasikara ty dia ho hitantsika ny toany fa izay reo dia sainakilembelany zay taninay malagasy raireny izahay izay mpanohatra ny flora valomana tsy maintsy manitsaka ny taninay zay tsy maintsy metseny zay tsy maintsy miankony zay tsy maintsy maneho ny hevinay zay naiza na ho aiza dia fa hotana ve zany manina ny olona mangalatra sy ny dala reny angano enjehana ny olona zao vakotrano any amin'ny any ambomanarina zao vakotrano isan'andro isan'ora tsy izay ny enjehana ny dala manerana ny asan-dalo tsy izany no nataonareo olona anankiray dia tsy zakanareo mihitsy ny fivezivezena ataony eto koa dia tsendriko kely koa ny resaka vaksiny dia mampalahelo mihitsy fa tsy haiko any tsy teny anyty ary izy ty honorable satria ny filoana valamana indray no manao modely fa aiza ny filoam-pirenena sy ny prime ministre sy ireo ministre reo mba mijoro hoe atao vaksiny misy ray soroa fotsiny ngeny natao fa rehefa mpanohatra ve no milaza hoe ampidiro ny vaksiny fa ilainy io dia tsy maintsy nampidirina le izy dia mienatra le fitondram-panjakana satria le CVO sy le CVO plus tsy nitondra ninina akory dia mienatra tsy mamenatra zany tenina fotsiny amin'ny vahoaka hoe mifona izy izay fa tsy mety le zavatra nataonay aiza le vavabean'ny ministre ny communication madame Lalatina hoe tsy mahafinoa ny pesta sy ny cholérange io aiza efa heritaona sy teny volana anao vao napiditra n'le vaksiny izahay sy ny flora valomana efa nyteny vo 2020 hoe vaksiny any no fanefitra no fanafody tsara indrindra mahafaka an'io ny CVO ny CVO plus aiza anaraka ny teninay azy zao heritaona sy tezy volana anaraka ny teninay tsy be ny faty olona tsy be ny marary mahonena ke zany noho ny tsy faiza mitondra tsy faiza miaino dia zao anaraka ihany dia zao menatra izy honorable menatra izy hoe tena marina ny teny fora valomana sy ny tim sy ny mpanohatra ny vaksiny dia tsy sampotra hoe atao vaksiny mampimenareo ka sady mahatsikaiky ary mamenatra ny zavatra ataonareo fa raha tenao zavatra ho an'ny olona tokony mamodely nareo hoe ty izay atao vaksiny fa tsy hitapopoka inge fora valomana indray no mijoro ho an'ny vahoaka ao anatin'izay tsisy fanatanana be ho an'ny vaksiny fa sao zao dia manomboka tsikelikely andray atao amin'izay le fanentanana io fanetreteny zany tsy mamenatra no miteny hoe diso zay tamin'iny nanao erreur eo anatrehan'ny vahoaka mila nareo miteny zay tsy adarako ny vahoaka
hoe diso zay tamin'iny a fa saka de zay afa marina ny tonga atanao marina ny teninareo mpanohatra tsy tsika menaka avy angeto hoe manina raha mitena an'izay eo anatrehany vahoaka ny filoha ny premier ministre ny misy ny fahasalamana misy ny communication zay be taim-bava loatra ao anatin'izany fitantanana zany nefa zavatra atao zéro ao anatin'ilay izy zay ny tseratiaritra fa misy asa raha misy anampianao resaka gendarme sy vaccine zay honorable alohan'ny amaratsika amaranantsika zany a ny intervention tsika misy de be de be tokoa satria ianao miteny hoe andriamatosely io aizanao ray aman-dreny lehibe niany amiko de zao olona asa nanantalo kely de kely hoe nataka izany raha mahitanao amin'ny gendarme de hoe tanindrazana sy lalàna mba hain'le rangahy igny ve nampanohan'ny lalàna satria mety ainy angamba fa ozy anao amateninao teo hoe efa zokony angambany izy fa tokony ho retirety adiminy daholo ary fatany ve mifian'le izy hoe lalàna na 2013 00 nge lalàna mifian'ny filoha e tokony mpahainy maha général azy tokony hainy tsara hoe inona ny tokony atao fa de nidiagnanao fa de mahagaga hoe marina ny tenao fa tokony hitsaniny izy fa tena fa tsy arantsony tsy lo président fa tena mahafinaritra ray aman-dreny nahavita azy vitany teo izy a fa mahami exemple ratsy gendarme mpamidika ny lalàna na ampiasanao ambany ny olona rehetra etrao mpamifezanao ianao raha lehibe mitondra azy a mandika lalàna de ahoana nanarandreo zay mahatonga andreo rehetrarehetra sisy be amin'ny dalo tsy foana ny dalo sy ny rehetrarehetra ko ny lehibe anoara malohany mandika lalàna tsy vakiny akory ny lalàna sa tsy zany honorable tena ny lalàna tena any ianao ampolavenako ny mandeha ao amin'ny isakamisan'ny camp gendarme de hoe tanindrazana sy ny lalàna fa apetraka fotsiny reny fa ny azy tiany atao any na tiany atao any de zavatra ny tena tiana ataony de tra hoe mahami exemple ratsy atsika eto Madagasikara le izy de zay nataoko ny andreo amatoseka mba miala am'izay raha ohatra ka tiana mba tsy pazo ny tanora be dabe ro gendarme mahavita azy be dabe ny général be dabe ny général sy ny rehetrarehetra de hodonginao rery fa mba fa nisy zay a de alombo ifanaova amin'ny teny honorable teo atsika Madagasikara tsy anareo ireo fa atsika mianakavy alomba tena samy mizoka ny zavatra tokony ataony de momba ny vaccine ray io nga manaseo kely resaka ny vaccine de tena menatra izy satria zao manino izy izy anao teo tsy natao ohatra ny président sy ny premier ministre zay nge mahafetsy lahandra zareo reo hoe izy efa manao any velany sy ny tany rehetrarehetra de mody faniny izy sy ny tany de mody makany atsimo makasary any amin'ny raketa sy ny tariny vahoaka ampiasony tsy mrarahan'izay vahoaka reo fa maso azy any nataony zay ny fijeriko azy satria randrarahany vahoaka izy a adalany firenena lehibe ve makatsy ny amerikana ny frantsay sy ny rehetrarehetra na zao tontolo zao de tena tonga de fa manaiky amin'ny vaccine nefa nitsika eto de tena le sevo eo ihany tena sisinga président mamboaka tena ino ty sevo rehefa mba tsy namokatra rehefa tsy namokatra l'izy a rehefa tsy mbona tenin'ny vahoaka de mba valo de zay ny zavatra tena mahagaga raha jerena le vaccine a tena raha jerena zao ny amerikana presque tena fa misy olona miara-miasa fianaka vinsy tany efa 70% ny Israel efa 100% efa ny any Amerika fa tsy manao kasy bositsony fa tena any itsika eto Madagasikara mbola 1% mbola atahorana ka ny tiako afarana mpitondra de zao mbola ho avy reny troisième vague satria mbola 1% donc mbola ho be dabe no tratran'ity aretina ty mba manaova am'izay nareo tena approvisionné mba tonga de mba tonga anticiper tsara am'izay a ny zavatra ataony amin'ny hôpitaly mba inona zavatra tokony tsy ampany amin'ny hôpitaly mba isaka ny hôpitaly rehetrabe sy ny CSBDO mba asivo kely an'ity extracteur d'oxygène ty a mba asivo tavimandry ataovy complet ny hôpitaly ngezabe eto Antananarivo a mba asivo an'izay groupe am'izay sara be dabe nge maty no mifotinareo e no mifotinareo aiza ve de maty ny tapoka ny jirama tsy mbo misy eto amin'ny hôpitaly mahamenatr'olona hoe ino mbo groupe azonao nefa mibanky ara toko mitovitovy ny rehetrarehetra ny société kely be dabe vao maty ny groupe de afa mirehatra daholo fa maninona ary tena tiako ny zavatra zava-doza nareo vao miteny hoe efa tsy misy mahazo miditra tsony ny vahiny avy any ivelany nareo ihany natonga an'io izay mpanohatra fa nitratratratra tamin'ny voalohany hoe akatony ny sesitany mbola napidinareo anareo natonga ny aretina zao koa mbola tena ny teny hoe
izay a tena ny tsy mahazo mitetrony avion mbola ampidirinareo ihany ny cargo mitondra voyageur be da be reny ange de mamindry ohatran'izay koa tany de koa trano sudafle nefa ny tena variant Afrique du Sud nefa de mbola misy mandeha any avion za manana namana zao mbola tonga fatako aiza le tela afate France mbola misy olona tafavoaka foana donc le olona tena nareo manao ny zavatra tena nareo zay mety fa tena andraikitra nareo za tena miteny hoe rehetra hoe fanentsena fa tena avy aminareo mahatonga tsy mahavofian'ity aretina ty satria ny olona gejanareo tsy mivoaka gejanareo ny taxi brou tsy mandeha fijaliana amin'ny olona gejanareo daholo ny rehetrarehetra nefa nareo manao ny ataonareo fa de tena mampalahelo izy ty vaza ataon'izay rehefa samy mandeha de libéré daholo de aleo samy mitandrina ny tenany satria ny olona nona tsy afaka manao ininona rehetrarehetra tena midina ny ekonomitsika tamin'ny voalohany boaka tony hoe ka manimba ny ekonomia nefa rehefa teo zao nareo somanareo nareo ihany manimba ty zavatra firenena eto amintsika ty fa tena mampalahelo fa rehefa mbo manao zavatra tompoko mba ataovy amin'izay lara-pahamehana mba ataovy ny zavatra rehetrarehetra fa mbola be da be ny zavatra horesany eto indrindra ny fampirena tsy ny tary mahatokatsika maty ho avy tena manaraka alefa ny tsikelikely fa zay aloha ny zavatra misy fa kely de kely ny fotoana fa tena ho apetraka me ny fanididina fa manaraka mbola atao nefa mbola betsaka mbola atao koa ray-pahazatony angamana zana ny zavatra misy fa tena hoe zay aloha zava-misy am'tindre mandetia fa manaraka kabarindray salama sisa manaraka ihany fa mekona honorable amin'ny fitenenana ya de mandra-piona tompoko mandra-piona ntsika ny eno zay nanaraka sy ny rehetrarehetra fa tiatsika fa tena zay ato amin'ny miara de tena mirahina sady miteny tena oeto hitanareo matetika am'izay satria efa mbo nahazo le vaccine zay de fa tsy mahatahatra tso fa kireo zambinin'andriamanitra fa tonga de ho avy atao aminareo foana zay ary hitsikela ny zavatra tsy misy zay tsy manenjika ny zavatra misy kely ihany no ataotsika ampasaivina ty mba ny hoe balizy raha tsisy balizy tsy mandeha ara-dalàna topila tsisy ny accident ny accident zao tsy tonga amin'ny lalany daholo fa pontika daholo ty tsy tonga amin'ny tokony izy daholo ny zavatra fa de vita atsika mianakavy fa de mandra-piona tompoka misaotra anareo de mandra-piona ndray ya dia makasitraka tsika rehetra dia maître ianitra moa efa eto efa lilina koa tsika ieno azy fa dia le manako ny teniko napitany vahoaka nambomanarina satria sahirana be 85% ny vahoaka nambomanarina dia tatsa daholo ny canal 7 roa maingatrany nosy favakany ny le makibetsy mitatratra dia tolotsy ny atsanga sy ny tsikafina sy ny fako dia tokony dioviny apipa zany ny misy tena voakasika mijaly ny olona eny atambary de mety raha ianitra tena manahirana be mihitsy lasa ny olona indray no manala ny tsikafina ao anatin'izay ary tokony fivoahan'ny rano dia tsy mandeha amin'ny zelony eny atambary ary mahatsary mampena ny vokabary eny ambomanarina zay tena hoe tatsa daholo zany nipetsaka ao anatin'izay fa dia makasitraka atsika mirasoa atsika ary araka mivoarana zay dia ho avy izay araka ny fotoana zay mamety azy koa dia mametraka ny veloma mandra-piona ary dia miarabanao ampifaliana mety raha ianitra misaotra député Toutsoa isaoranay koa ny namana député Rastany marina fa somary elaela daholo izy mirahalahy reo tsy hitantsika teto no ny antony maro samihafa tsy asitsika tsy andalitsika fotoana marobe fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe tafaverina soma tsara eto amin'ity fandarana ity salama tsara satria ohatry ny olombelona rehetra ihany
misy indraindray mba tsy mety kely, misy tsy maintsy fikarakarana tena dia tafiditra ao anatin'izay. Marobe ny zavatra netiny izy mirahalahy teto zay ho tsarakosakontsika menakavy fa na izany na tsy zany ary ny namana rehetra zay mandendeha any amin'ireny toerana rehetra zay mahita zavatra zay no hoe tena anaty fiarahamonina reny isorana daholo ihany koa na tsy tonga aty amin'ny plateau ary zay mampita ny zavatra mitranga any, mampita afatra, mampita tarahina, mampita proof, mampita an'ireny document sy ny sisa reny zay hoentintsika amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Eto dia mbola teny ihany hoe ho anareo rehetra zay mandefa message sy ny sisa reny hoe mba alefaso eto le mikasika an'izao. Indraindray le izy problème manokana, problème particulier, indraindray le izy fa tsy fiainana ikambanany rehetra zany. Zay no zavatra tiana tenena eto hoe itsika tsy atao hoe valmanana vaovao na hoe zavatra iainan'olona manokana fa zavatra nasionaly iainan'ny malagasy rehetra. Zay no zavatra tena mila pitaitsika eto, anaporofontsika fa hoe ty fitondrana ty dia ratsy tare ary manao zavatra tsy mety. Dia zay zavatra zay no hoentintsika eto anakianatsika ny zavatra tsy mety zay ataony. Le filoham-pirenena moa zany dia miteny foana hoe sy ireo mpanohana anazy hoe manao fanoherana botolo dia mitsikera lava. Fa atao inona moa zany le mpanohitra e? Atao hibrosokiraro sy andeha hidokadoka anareo sy anasoaso anareo ve? Ny mpanohitra dia ratsy anareo dia mianara lesona ary ampianary foana ny ankizy. Zay zao dia mianatra foana amin'ny zavatra rehetra zay tsy hay, ary ny zavatra kely hay dia tohizina foana, alalinina tsy mitsahatra mba ohatran'ireny telefona na ordinateur reo atao mise à jour, fa tsy hoe zavatra efa tamin'ny taonjato kalalao na tamin'ny taonjato inona no entina eto efa tsy manaraka an'le zava-misy intsony na ny réalité na ny fahaizana io ary nge bombongolo na arafesina rehefa tsy ampiasaina io arafesina rehefa tsy ampiasaina. Fa io moa zany azakazaka le olona tsy tia mampiasa saina hoe manana an'le atao hoe paresse intellectuelle. Izay menadany ireny no tonga eto zay sy ny namana Erika Ambotry Manjaka. Izay menadany anao ping-pong eto androany satria efa maly ny namana fidèle efa nyteny hoe tsy ho afaka izy androany dia zay menadany ho anohy an'ity ary fantatritsika tsara koa zany namana zany namana Erika zany. Arabaina namana Erika tonga eto amin'ity fandarana ity. Arabaina isika menadany sy ireo namana rehetra, ny Flora Valmanana mivady, ny namana rehetra ao anatin'ny Miara Manonja, ny namana tao anatin'ny antoko Tima, ny antakiny antoko mpanohitra zay nanao vaksiny zany omaly. Sika menadamy hoe eto anisan'le nanao vaksiny dia arabaina zany aloha. Ya, miaraba maître antra Kazafy Manantsoa izy moa sady maître mpisolovava no solombavamboaka ny Madagasikara. Mahafinaritra rehefa hoe izy zay no mitondra zay teny fampidirana zay satria ao anaty zay efa misy tsikitsiky sa dia iarahantsika aminy. Ombako manana ny fiarabanantsika menakavy manaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja na ny etan-toerana zany na ny velany any satria dia tena maro anareo ary tsy tambosaina tsony raha ny hoe fangatahana kopatanana maître rehefa tena hoe manonja daholo ny gasy rehetra eran'izao tontolo zao. Eny fa hatramindreo masovovahiny ary nge mahatonga misy reny fihetsika hoe atonga any anatin'ny lakazer na manadiady na koa ny ohatran'izany efa hoe manonja koa ny reny masovovahiny reny. Arabaina isika mianakavy aty amin'ny antoko-panohatra izay notarihan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Valmanana na vitan'izay atao hoe dingana voalohany amin'ny fanaovana vaksiny. Iny moa nahaberesaka satria hoe manahirana ihany le fomba fandraisan'ny olona le zavatra resahantsika, manahirana ihany ary misy asa hoe mba ianao moa teny hoe mba tokony hianatra ihany ary tokony handala
indrindrandrindra mandanjalanja le zavatra resantsika eto satria raha isika no nangataka an'izany hoe fampiasana na fampidirana an'izany vaksiny zany ary nametraka mihitsy ny filoha teoloha Marc Valomanana hoe tsy misy iso ivoana amin'ity reto mandripokeran'izao tontolo izao ity izay nao mahafisy ny OMS na resy lahatra ny firenendehibe koa afa-tsy ny fanaovana vaksiny dia ireny moa zany ny azo atao hoe commentaire-ny manam-pahaizana ireny ny azo atao hoe raboraboteny sy ny tsikera ao anatin'izay le hoe tsy fahaizana miaina tsy manana an'le capacité de écoute akory inge ary rehefa tsy mahay miaino ka ahoana moa ny inona hoe mahay mandanjalanja ny zavatra resantsika koa izy ahoana moa ny inona hoe olona mba afaka manao analizy izy fa rehefa isika mpanohatra miteny dia ratsy daholo ary maizina izao tontolo izao raha vao miteny isika ary mampiovitrovotra mihitsy raha zay ny azo itehina azy matihanatra zafo manatsora hoe izay resaka tsika avaty amin'ny fanoeran'izay hitanao amerina kely tsika ny tantara teto vo nanomboka ny resaka mekanisme covax reny dia efa nanomboka ny teny isika teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity ny teny ny filohan'ny mpanohitra président Marc Valomanana ary nisy mihitsy ny fandarana Miara Manonja manokana izay nanaova ny antso ny fitondram-panjakana hoe tokony miditra amin'io vaksiny io satria efa nanomboka nalaza eran-tany zany na dia mbola tsy efikasy zato isanjato ary amin'ny vaksiny zay hita fa nisy fiazakazahana be tao anatin'izay namokatra vaksiny daholo zay afaka nanana zany fahaizana mamokatra vaksiny zany raha tamin'herintaontsika tamin'ireny Covid-19 tamin'ny 2020 reny mbola tao anatin'ny ady tanteraka ohatr'izao mbola tsisy resaka vaksiny mihitsy ny tamin'izany ny tsika moa teto enjana be enjana tonga dia noeraoera be hoe tena hitodika aty Madagasikara ny masina izao tontolo izao fa nahita an'le tsy mbola artémisia mihitsy fa le izy aveo lefa nisy taratasy manokana ozy izy le filoham-pirenena tamin'izay nahazo taratasy nahazo fanambarana fa dia nahita fanafody fanefitra ty Covid-19 nisy faminanina teo aoriana na dia aveo izy natao aloha le oeraoera dia nampalely tao anatin'izay lasa ny lotona politika le imra zay nanana an'le le fanafody irokandro efa nampiasaina efa firy-taona nampiasana an'izany ata zany tao amin'ny imra fanapiny an'le artémisia le business ny fianakaviany dia tapetrao ny bionex sinao aiza ndray zany marché amin'ity artémisia ty dia natambatra tamin'le CVO le natambatra tamin'le atany imra le artémisia dia lazaina amin'izay zany aveo fa nahita CVO misy namana maro satria ny tenako dia anisan'izany tsabo-tena tao amin'ny imra io nandritra ny fotoana maro efa tamin'ny 20 taona lasa tany zany resaka rehefa marary ao anaty zany ny aty ny vo nanao calcul rénal reny nisy fotoana ny tenako fa tao amin'ny imrany nanasitrana anazy efa nitetitety dokotera sy inona tamin'izany fotoana zany nanao échographie sy ny sisa fa tsy hita mihitsy hoe inona fototry le aretina hoe nanao infection urinaire à répétition nandritra ny fito volana isam-bolana zao miverina nanao infection urinaire fa torohevitra ny olona tamin'izany dia hoe mandehana makany amin'ny imra fa any mahay mitsabo zavatra mikasika an'ireo tova ao anatireo zany dia nandeha tany tokoa satria efa lany aiky tamin'izany hoe tsy hita mihitsy zany le fototry le infection urinaire tamin'izay dia nakany amin'ny imra tao anatin'ny saiko tamin'izany moa zany mitovy ny olona zay mbola tsy zatra n'izany raokandro malagasy zany dia hoe resaka tapakazo resaka ohatr'izany no eritreritra hoe image ratsy zany no nieritreretina zany imra fa gaga tamin'izay hoe tonga tao fa misy dokotera ary izy moa zany tsy mijery fa tonga dia manontany dia anao mitantara zay marary anao eo dia tonga ianao dia saina manao analyzy manao bilan tsotsotra eo manao analyzy nanao échographie hita tamin'izay zany fa hoe voan'ny calcul rénal tamin'izany dia teo no nanomboka nahafantarako hoe nisy rokandro malagasy efa tratra efa manana ny dozeny zareo zavatra efa dosé daholo zany hoe efa voafetra ara-pomba scientifique ny zavatra zay ampiasainy imra tamin'izany manana laboratoire izay tsy niova loatra amin'izao mety hoe ny ampy fotsiny fitaovana fa hatramintsika miteny zao zany moa dia mbola tsy niova amin'izay fomba fitsaboana zay zany imra zany ny tiako tenenina zany dia hoe loton'ny fitondram-panjakana lay
image tsara ny imra zany professeur Tsimamanga zany sy ny vadany a ireo teknisiana reo dokotera sy mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra ao anatin'ny imra zany a nafatarako an'izany hoe nanana an'izany ata zany izy a za ireo kandro malagasy zay mampatanjaka ary ery fierovana ho an'ny olona rehefa tonga ny fotoana ny ririnina resaka marary voansery sy ny sisa kohaka io zavatra io no navadika hoe atao CVO dia nanaovana oeraoera fantatro moa zany tateoriana zany tamin'ireny fotoana reny nisy député Tim ihany koa izay nandeha nanao fanadihadiana mihitsy ny tenako tsy nakany fa ry député Fidèle ry député Fetra sy ny sisa nandeha tany amin'ny Imra nanao fanadihadiana mihitsy ny hoe bio ve sa tsy bio io CVO io dia zay zavatra zay zany no tiana tenena hoe nanaovana oeraoera le CVO dia lasa natao business d'État business ny fianakaviana sy ny olona mpiara-misaika amin'ny mpitondra fanjakana. Tao anatin'izay tsika no ny teny hoe safidy io fa tsy terenareo ny mpianatra hisotro sy hividy na hisotra ny CVO io tameritaona. Tameritaona mbola tsisy resaka vaksiny mihitsy fa mbola fanandramana eran-tany ary mbola nandeha daholo ny tahotra tamin'izany hoe isy vaksiny dia eo no ambadika io vaksiny io zao tany amin'ireny tambajotra serasera tamin'ireny vaovao hitantsika amin'ny anao manjery reny fa rehefa niazakazaka kosa avy eo tateoriana ny orinasa mpamokatra vaksiny dia nipotra tao anatin'izay nisy vaksiny nipotra tany Europa indrindrandrindra tany États-Unis ny sinoa ny Rosiana sy ny sisa zay niazakazaka namokatra vaksiny nierovana sy tandavana fanefitra amin'le deuxième vague zay nipotra tamin'ity taona ity. Dia teo amin'izay tsika no nanomboka ny teny hoe ny any ivelany misy an'izany resaka vaksiny zany fa ny tameritaona dia oka tsy adino ary ty oka le filoham-pirenena tsy andiso ny tantara sy ny zavatra voalazanay. Ny mpanohitra dia ny teny tamin'izay hoe nanaovanareo oeraoera sy nanaovanareo business ny CVO dia nanao fanambarana mbola dadafintsika daholo ny orona peusy ny orona tsara izay nytenen'ny filoham-pirenena tamin'ireny zay nylazany hoe amokatra CVO tsika zay hoanina dia anokatra laboratoire lehibe indrindra ety Afrika dia io CVO io ary anokatra dadafintsika ary ho hitantsika le izy efa dadavana anazy moa le nylazany hoe anao injection tsindrona amin'ny CVO. Ino no nikianintsika Miara Manonja sy mipanohitra hoe anaovanareo CVO hoanina dia anao CVO tsindrona indray koa nareo dia ho ataonareo kobay indray zany ty vahoaka malagasy ty hitadavam-bola sy tombontsoa anareo. Ary azavadika ny resaka fa izahay manana ny orona tsara rehetra manana ny orona peu rehetra fa ny fitadiavana anazy sy ny fandaminana zay fanaovana compilation ho avoakantsika zay raha vao hita eto fa aza hodikodinao hoe zay nanohitra amin'ny vaksiny. Ny tamin'ny heritaona ny resaka mbola tsisy resaka vaksiny fa ny eran-tany no ny resaka ny vaksiny hoe misy kobay sy ny sisa fa ny teto kosa ny filoham-pirenena ny teny hoe anao tsindrona amin'ny CVO dia teo tsika no ny teny hoe aza ataonareo sorona kosa le vahoaka malagasy. Nanamafy moa izy tamin'izany fotoana zany hoe mana tahiry be ary tahiry tsara fa isika tena tsy miteny fotsiny fa sady manam-pihofo mihitsy hoe ty le tahiry peo dia ty le tahiry tsara miaraka amin'le olona nyresaka azy mihitsy ny zava-tozao anatin'izay zavatra resantsika zay matra zafy manatsoa isika rehetra dia tsy hoe isika moa zany fa ho an'izay mitsotro ny CVO sy ny CVO plus ary sotro fa tsy tonga tamin'izay le hoe tsindrony izay. Dia izay nge ilay endrika nasoketanantsika amin'izao fotoana izao io rehefa manao vaksiny isika lazaina fa isika ny nanohatra amin'ny vaksiny izay tena mifanohatra tanteraka mihitsy ary mbola ho avoakantsika eto zay rakim-peo zay fa kosa lasa sakana ho an'le vahoaka malagasy ary lasaka mametraka ho an'le vahoaka ny fitenenana ny tompona ndraiky mpanjakana izay tena numéro 1 ny fitantanandram-pirenena mihitsy no mitery tsy hanao an'izay vaksiny zay dia mbola namafisy ny mpitondra teny ny gouvernement tany hoe sao dia tsika no voatora abato eto any ankehitriny ka misalasala ary tsy mariske mihitsy ny vahoaka malagasy hiditra amin'izay hoe fanaovana vaksiny zay. Za aloha mino fa raha ohatra ka ilay endrika na le hoe azo hoe témoignage hijotsika androany io ny amin'ny hoe fanaovany avy aty amin'ny fanolorana vaksiny zay zany satria isika no nitondra fanazavana
isika no niaradalana tamin'ireo ampisehatra pahasalamana eran'izao tontolo izao na ny OMS Organisation Mondiale de la Santé ny hoe tsy misy afahantsika mivoaka afa-tsy ny fanaovana vaksiny ary même ny hoe ity moa zany misy fivoriana teny vato teny no omaly ho andreo le ampiantsehatra ao anatin'ny fizahantany sy ny ireo le mpisehatra ihany koa anatin'ny fitaterana dia ny hoe ampiakatra ny ekônomia ho an'ireo firenena mandray an'izany ny ao anatin'ny sehatra ny tourisme fa nametraka izy ny hoe fa kosa tsy maintsy manao vaksiny na le firenena andianana na le firenena mandray izany hoe na dia zay condition kely apetraka tsy kely moa zany fa tena be satria zay moa le teneniko foana ianao nosy tsy afaka ny olon'olona mihitsy ka io mahavita tena anao reto marina fa hoe ampindrana volany komoro izy fa kosa atreto loatra totrany tsy izay no miseho ary mampalahelo ilay tompona andraikitry ny fahasalamana lasa mivadika mampalahelo izy tsy hitany tsony zay fomba andresena lahatra ny vahoaka malagasy satria zao koa ngila izy lasa mampime telo izy laha hoe vaccination ciblé fa zao tena mivadika vaccination de masse mihitsy nandeha ho azy ary zay aloha zaka hoe manahirana senary tsy takatry ny sain'eritreretina lasa ireo le mpisehatra amin'ny fahasalamana na ny organisme privé ireo zany no sahirana manentan'olona dia isika rehefa tonga atao ohatra ny hoe nisy hafaliana ohatra ny hoe nisy anjely latsaka mihitsy hoe reto ny ao mpanohatra fa ame modely tsara ary dia selfie tany hoe ty dia tena ho ataonay publienay mihitsy mba hoe ho resy lahatra le voaka malagasy tsy ho tafiditra ao anatin'izay le hoe karazana loza amin'ny tatao raha ohatra isika ka mbola izesy tamin'izay hoe nitsika sy evue plus ihany za mampatsiahany tantarany fotsiny eto hoe ho anareo rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao manaraka fandaranao direct amin'ny YouTube amin'ny alalan'ny Azeda radio zao ny zavatra tsara iverenantsika tany amin'ny voalondohan'ny volana janoary volana jona na avril tanytsika resaka nyty resaka vaksiny ty nisy aloha fandaharana zany atao ny filohan'ny mpanohitra président Marc Ravalomanana zay ny teny hoe ny vaksiny ihany no fanefitra tsara indrindra aloha fa mbola tsy tena hita zay fanafoty tena hoe mahasitrana tanteraka satria miovaova ny le virus nahitana virus sud-africain taty Madagasikara misy virus indien zay enjana be namono olona be dia be nisy ny virus brésilien misy virus miova foana zany io virus io ny vaksiny koa mitady an'ilay fomba hiadina amin'ireny virus eny ary miovaova ihany koa na évolutif zany ny virus évolutif mivoatra ratsy moa zany fa ny vaksiny koa mivoatra tsara me mahita an'le vaksiny zay efficace kokoa tamin'ireny fotoana nresahana tsika nresaka mécanisme covax ary tsika teto amin'ity Miara Manonja ty no nandona mafy mihitsy nireo mpitondra reo hoe midira ary manaova le procédure ny mécanisme covax ianareo fa le mécanisme covax io no fomba iray ahafahana Madagasikara mahazo vaksiny maimaimpona zay tsy andoavam-bola dia mba misitraka zany le malagasy zay hitatsika fa nisy famonoana faobe na hoe aretina mora netin'ity mpitondra ty aretina mora amin'ny tsy fahaizana manao an'ireny anticipation tara be foana voanaka an'ireny fanapa-kevitra reny hoe aiza ny oxygène aiza ny fanafody aiza ny
velona sy amonjena ny ainany le vahoaka malagasy fa tara be izy fa tsika teto amin'ny Miara Manonja ty ny teny hoe midira zany resaka mekanisme Covax ary ny tenako tsaroko tsara no tatafintsika daholo ny oronapeo ny orona tsara ny ty Miara Manonja ty tena ny teny teto ary nanazava tsara hoe inona ny atao hoe mekanisme Covax na programme Covax na initiative Covax fa le raika vavy mpitondra tenin'ny gouvernement mantsy nanadiso mihitsy an'izany Covax zany lazay fa vaksiny sonono ampidirina eto hoe vaksiny sonono alefa ty amin'ny Afrika zay diso tanteraka tamin'ireny fa izao moa zany le compte fako rehetra dia miezaka manao an'le montage le tena tenenina teto dia tapatapahany dia ampidina moa zany zay sy président Ravalomanana hoe mitovy hevitra zay ary niara nanao vaksiny omaly fa mitovy hevitra tanteraka mihitsy amin'le hoe famonjena ny malagasy ary araky ny slogan ny OMS hoe guérir ensemble miaraka sitrana daholo ny vahoaka eran-tany zay no antony anaovana an'io vaksiny io dia ny mekanisme Covax Madagasikara moa zany tsy mba manana an'izay hoe mpitondra mba afaka miady ny tombontsoa ny vahoaka malagasy mitady an'izay fomba azahoana vaksiny ho an'ny vahoaka malagasy dia ireo mekanisme Covax reo misy ny OMS misy ny UNICEF misy ny Amerikana misy ny Frantsay misy ny Britannika misy karazana firenena maro sy organisme iraisam-pirenena maro ao anatin'ny mekanisme Covax reo zay mame vaksiny mamaipona ho an'ny firenena mahantra Madagasikara satria Madagasikara dia any farany mahantra dia mbola miseho matikambo indray le mpitondra zany dia nataony mitarazoka be izy nanao an'le procédure ny Covax io zany no zavatra resantsika hoe tsika tarabe nanao an'izay procédure Covax zay dia tarabe raha nanaraka ny procédure iny zay vao nahazo vaksiny isika fa soa ihany zany fa nahita ny tany Congo RDC nyresahana izy député fidèle teto io hoe tany RDC nisy 1,700,000 doses zay tsy lany ny tany République démocratique en Congo tany dia nisy ampahany io 250,000 doses io nalefa taty Madagasikara raha tsy nisy an'io satria hoe natahorana ho périmé ho lany dato ireo vaksiny ireo no nalefa taty Madagasikara ny resantsika teto hoe vaksiny efa manakaiky ny date de péremption io nalefa ty Madagasikara io zay nahitantsika nyreny code zay nahitana fa avany RDC ny vaksiny nalefa teto Madagasikara efa manakaiky ny olany daty ary ny confirmé ny tao anatin'ny mekanisme Covax mihitsy hoe raha vao tsy lany ety Madagasikara raha vao tsy lany 250,000 doses io amin'ny daty zay efa tsy dia lavitra be intsony dia voatery piteny tsisy mihitsy zany teto fanaratsiana ny resaka Covax io fa ho alefantsika ny feony oronapeo zay niteneny ny filoham-pirenena tamin'ny izy tena no nanaratsy an'io AstraZeneca io ny Covishield dia générique zay vita avy any Inde ary tao anatiny re tena hoe zava-doza ny zavatra tany Inde satria tsy naharaka ntsony na ny vaksiny na ny fanafody tany Inde PDB ny maty tany ary tsy ampy ntsony ny vaksiny sisa nametraka fanontaniantsika hoe ny Covishield any amin'ny firenena indiana no alefa ty amintsika fa rehefa nandeha ny fandreseny ahatra sy ny fifanazavana dia
io zany no tonga eto Madagasikara, io resaka Covishield io AstraZeneca io itsika teto nametraka ny aya, ny antony nametrantsika ny aya tamin'izay fotoana zay dia ny filoham-pirenena sy ny mpitondra teny ny gouvernemanta no nanaratsy io AstraZeneca io, ary filoham-pirenena mihitsy no niteny tamin'ireny fotoana reny, sady malefa ihany sady alefantsika ihany le onapeo rehefa avy eo ny teny mihitsy fa hoe tsy misy vaksiny manasitrana an'izany virus sud-africain zany, ary nylazainy mihitsy tamin'izay hoe ny AstraZeneca dia hoe sady amin'ilay fomba fiteny mihitsy moa zany hoe mampitambongana misy an'le caillot reny mahatonga reny le AstraZeneca, fa averintsika mihitsy ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana reny nanaratsiny an'io AstraZeneca io sy nylazany fa tsy mahomby tsisy vaksiny mahomby an'izany virus sud-africain zay, fa ny fanampiny tao anatin'izay dia hoe ny analo raha iza dia tsy hanao vaksiny ary tsy mieritreritra ny vaksiny fa ny CVO ny any narisitrana anahy, ary io no meko ny fianakaviako, ary io no tiako mena ny vahoaka malagasy. Aleo alefantsika le izy mba tsy tenenao tsika eto ny mandainga, fa raha zay no nalazaina fa nandainga eto tazomy amin'ny teninay zay manana ny orona tsara rehetra, fa izay kosa dia ny teny hoe any ivelany any ny filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana no modely voalohany manao vaksiny dia manentana ny vahoaka anao vaksiny, satria moa zany défaillant le mpitondra fanjakana ary mpandainga tsy masamiatrika tsy miassume ny andraikiny dia hitatsika misy anapiko azy kely fotsiny alohan'ny andefasany namana teknisiana zay isorana manokana fa tena ara-potoana ary mavitrika mihitsy mapita amintsika ary mampafantatra antsika ary manaprofo amintsika hoe tena zany marina ve zava-misy tiako marina fotsiny etiny hoe na ny filoham-pirenena aza ke maître André Zafimanatsoa nanaiky tamin'io teny io tamin'izay fotoana zay hoe nangataka isika nanaovana an'le vaksiny, satria ozy izy mantsy tamin'izay fotoana zay hoe raha tonga eto le vaksiny dia ianareo mpanohatra ny tsondro aminay voalohany. Andao namina teknisiana ary aminao zao i fitiavana Donia za manokana io ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana, tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy. Anao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nolazaina tamin'izany, zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitatsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ankehitriny reny olona milaza ny any no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny AstraZeneca, ny AstraZeneca io dia hitatsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia miteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany, fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany, zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny, ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io, zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana, misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivitosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana. Aminao zao i fitiavana Donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana, tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy. Anao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nolazaina tamin'izany, zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana
ary hitantsika dolo zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aloha ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny AstraZeneca ny AstraZeneca io dia hitantsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia miteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany izany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivitosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana anyvoaka malagasy anao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nylazaina tamin'izany zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitantsika dolo zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aloha ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny AstraZeneca ny AstraZeneca io dia hitantsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia miteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany izany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivitosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana samy nahita ny zavatra voalaza ny filoam-pirenena teo tsika atamin'ny tsy fahazotony mihitsy ianao ny vaksiny io ary naprisika ny olona mihitsy moa izy ankolaka zany hoe tsy hanao vaksiny fa ny azy dia tiany iny CVO iny ihany ny tiany tsabony malagasy nisy fotoana izy nyresaka an'iny ary tena naratsiny mihitsy le vaksiny AstraZeneca io le Covishield zay tonga amin'ny mécanisme Covax eto Madagasikara io hoe mampivongana ny lalandra ozy izy na le mahatonga an'ireny thrombose reny dia ny teny izy hoe ny mpanohitra mihitsy aleo izy fa ireo no mitady an'izany vaksiny zany fa rehefa tonga vaksiny dia ireo mihitsy nitsondromina voalohany tonga iny ary ny vaksiny ray volana teorina inona no nataon'le mpitondra fanjakana miandry nge zay mpanohitra miandry ny filora valomanana miandry ny mpanohitra rehetra satria moa nareo efa zatra n'le hoe tsy mitana ny teny nomena na ny teny epahibe maso ara eniny zao tontolo zao zay ny voalaza iny hoe ny mpanohitra no tsondromina meloa dia inona nataonareo miandry zay hatramin'ny omaly miandry ny filora valomanana fa mbola tsy vitan'izay ihany le izy mantsany tsy vitan'le oeraoera fa dia nareo sy ny organisme iraisam-pirenena moa zany no ifampiresaka sy hiteny hoe inona no antony mahatonga anay marisarisa inona no mahatonga anareo manaratsy an'ireny vaksiny reny inona no antony mahatonga anareo miteny hoe ireo mpanohitra reo no ataovinareo sorona teto an'ity fandarana Miara Manonja ity zahay dia niteny hoe izahay dia vonona ny anao vaksiny fa le vaksiny kosa dia mila fantatra tsara hoe tena vaksiny nomeny anareo fa sao dia zanatry rano mangatsika na zavatra hafa hoe atao ringana ny daholo reo mpanohitra reo zay no antony natonga anay hoe ndao ary vonona anao vaksiny zahay ary tena hoe miandry anareo anao modely anareo mpitondra filoam-pirenena zany any ivelany any tena mandray andraikitra ary tena hoe misolo vaika ny akalana ny mampiseho modely tsara hoe inty aho manao vaksiny dia miantso ny vahoaka zay feheziko anao vaksiny
daholo ahoana moa ny anaova ny vahoaka vaksiny ahoana moa ny anarahan'ny olona le fanaovana vaksiny raha ohatra ka ny filoha-pirenena sy mpitondra manaratsy ary tena hoe manakivy ny olona mihitsy ho aza manao ny vaksiny io nareo satria izao no antony fa nareo moa zany efa manao par silence ozy izy nikizy hoe parsi efa nanao mitakotakona tany dia nanao vaksiny tsy fantatra hoe na zay nataonareo tany dia mirehare hoe salama tsara amin'ny CVO fa samina hita nge tsika ireny misy lombaombahoaka tena niaro mafy an'io CVO io hoe za dia tsy hanao vaksiny fa CVO masitrana nay menakafy firifiry ny député maty avy eo satria tsy nahavelona anazy ary tsy naharo anazy ny CVO izy menakafy tapitra nasesiny io aretina io nefa nanao publicité nanao an'io nisotran'io CVO io nisy ara-moa tena nindaozy ny fahafatesana mihitsy fa dia zay moa zany natao hoe lahatra fa nisy vaksiny nisy député anankiray tena niaro mafy an'izany CVO zany nge hitatsika nanao vaksiny nga tsy naharo le CVO misy an'izay teto fa ho hitatsika eo moa zany namanerika andao maître apetraka hoe marina ilay ahiahan'ny filoha-pirenena sy le mpitondra tenin'ny gouvernemanta hoe mahafaty io vaksiny io dia fanontaniana mipetraka zany androaniny hoe raha tonga teto ny 250 000 dose inona natao ny anakanana hoe tsy mahazo manao an'io satria raha ohatra ka tsy nisy tompona ndraikitra tao amin'ny mambon'ny gouvernemanta na prisque ny hoe vaccination ciblée ka ny mpitandro filaminana aloha ny tsindromona voalohany dia raha marina ho zako le tenin'ny filoha-pirenena hoe mahafaty io mampivongana raha io dia ahoana zany ny ain'le mpitandro filaminana hoe sorina daholo zany dia ahoana zany le mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana hoe ireny no priorisena ahoana zany le nahazo taona hoe ireny no priorisena nefa mitasy ao voalohany taizana aretina mitaiza entsika teo nefa le kabariny hoe mahafaty io mampivaingana raha io ka indaozy ny fahafatesana amin'io ohatra ka manao an'io ary mpanohatra no tsilomona voalohany izay le zavatra mampiayary mampieritreritra be ny any hoe ny tompona ndraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy ny mpanohatra raha ny mpanohatra mantsy dia mbola mety point d'interrogation ka tsy tian'le mpanohatra mihitsy zany le fitondrana dia tiany ampisaviana amin'le Covishield na le AstraZeneca fa ny fitondrana nge no ny fitondrana izy ray manontolo satria ny filoha-pirenena dia aveo no mpitondra tenin'ny gouvernemanta izany hoe efa tapaka tanatina conseil de gouvernement na conseil des ministres izay teny hoentin'ny mpitondra teny izay fa ny magaka ankehitriny ny hoe tsy fahasahina amin'ny teny ary miverina amin'le zavatra ny teny eny tsy fahasahina hoe azo atao indray io vaksiny io ary tandomidoza le hainy voaka malagasy ka izany tadidiko tsara mihitsy ny tamin'ny filoha-valomana nanao l'émission spéciale iny Miara Manonja le ny teny hoe tsy maintsy miverina amin'ny teny teneniny reo hoe tsy te hanao vaksiny sy hanafatra vaksiny zany tsy maintsy miverina amin'ny teny nomena iny aloha moa zany izy dia efa menatra izy moa zany efa lanienatra afa-baraka ange tamin'ireny satria taorianany le filazany ny filoha-valomana hoe tsy maintsy miverina amin'ny teny nomeny reo teny teneniny hoe tsy mila vaksiny dia ny teny indray zany hoe izahay tsy contre ny vaksiny ange fa zay mbola Madagasikara mbola en état d'observation mbola mandinika dia izay no naverin'ny zareo mpitondra tenin'ny gouvernemanta moa tamin'ireny fotoana reny hatramin'izao izy mbola mandinika foana moa ve tsy reny fiarovatena reny fa le fanaovana an'le vahoaka malagasy io za moa tsy teny tsony zany hoe concombre raha fa teny hoe lasa hoe atao haricot vert mahatonga na amin'ny teny an'izany haricot vert reny mantsany rehefa misy an'le haricot vert simba reny misy olitra ny anatiny reny dia atao an'izany mihitsy zany le vahoaka malagasy amin'izao tena hoe tsy vitany hoe concombre sy vomanga na inona tsony fa tena hoe haricot vert misy olitra mihitsy ny verana tena hoe mépris fanaovana tsinitsinina n'le vahoaka malagasy dia zay le mbola toiziny io dia niezaka izy zany hoe averiny aty amin'ny mpanohitra indray hoe nanareo nge ny nanaratsy an'io oke tsy zay ny tanany teny nomena ary teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity zahay dia ny teny hoe vonina ny anao vaksiny ka aloha ny vaksiny ho tonga eo niandry anareo zay satria ho alefantsika indray rehefa aveo le teny zay nataon'ny filoha-pirenena tamin'ny ministry ny fahasalamana tamin'le fandarana nataony zareo iny le isan-kalahady ny teny hoe ny ministry ny fahasalamana no andeha anatitra ny vaksiny anjara vaksiny ny mpanohitra aiza ho aiza le teny nomenareo hatramin'izao tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpanohitra iny dia tsy nahita ministry ny fahasalamana nanatitra na dia flacon ray ara naterina tany amin'ny mpanohitra tsy nisy na dia kely ara hoe iny mpano
nandondom-baravarana tany Flora Valmanana na niantso azy hoe efa fa ny tonga dia nitenen'ny filoham-pirenena nge tamin'ireny dia hoe lara-pamena aloha ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasan'ny mpitandro filaminana, le olona le zavatra le niteneniny teo fa tsy nampidiriny tao le mpanohitra, nefa izy avy eo miteny hoe ny ministra fahasalamana niteny hoe ndeha hanatitra any amin'ny mpanohitra mihitsy, niandritsika hatramin'ny omaly ho tapitra ihany le daty mampanakera an'ireo vaksiny ireo fa dia nampiseho tsika omaly. Ary iny moa zany tena hoe tefaka mandrivorivona hoe zifina tena hoe nahazo an'le mpitondra fanjakana, fa lasa ohatrany hoe ny mpanohitra mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny Flora Valmanana no lasa ohatran'ny mpitondra ary mijoro modely hoe ndeha ary andeha hanao vaksiny. Ty misy zavatra kely zaraina aminareo manaraka an'izao fandarana zao. Ny Flora Valmanana dia nahazo fanasana tany amin'ny hôpitaly américaine any Paris, nahazo rendez-vous hoe hanao vaksiny ihany. Zany tsy izy no nangataka fa tany nanome sitrapo hoe tonga avaty ianareo amin'izao daty zao, efa lasa moa le daty zany tamin'ny 9 Jona, hoe tonga avaty fa manana rendez-vous hanao vaksiny any ivelany ihany. Fa tena nampiseho modèle le Flora Valmanana hoe malagasy ary zao mpanohitra me modèle an'ireto vahoaka malagasy zay mihaino antsika, zay mihaino ny mpanohitra ary manaraka amin'ny fandarana Miara Manonja tsy andeha any fa zay atao amin'ireto vahoaka malagasy reto no ataoko ihany koa. Zay zany maranako le AIA ho an'ny olona zay miteny hoe vaksiny hafa le nataon'ny Flora Valmanana, dia eto ny tenako anisany niaraka anao vaksiny tamin'ny Flora Valmanana sy ny mpanohitra rehetra omaly, zay sy namana Eric député fidèle, namana fidèle koa zany anisany anao vaksiny, fa efa omaly izy niteny hoe tsy afaka androany somary taran'le mpanao gazety sy ny sisa ny fahatongavanareo omaly tsy azo sary fa misy sary ihany nefa satria ny Nations Unies tao amin'ny trano misy ny firenena mikambana no nanaovana ny vaksiny io, ary vaksiny AstraZeneca Covishield no nataontsika rehetrarehetra tao zany omaly. Hita tsara mihitsy na ny date d'opération, date malany date ny daty ahitana hoe olany daty amin'izao io vaksiny io. Tena hoe AstraZeneca tavela kely any anaty poketrany moa zany le carte de vaccination ahitana tsara hoe AstraZeneca no nataontsika, tsy Johnson. Ny antony nanaovana azy tany amin'ny firenena mikambana dia zay no fandaminana azo natao tany amin'ny toeran-kafa io, ary misy olona tsotra maro zay mandeha makany amin'ny Nations Unies any amin'ny firenena mikambana any amin'ny PNUD eny Andraharo manao an'izany vaksiny zany, fa tsy hoe nahazo privilège manokana tsika akory, fa fandaminana no natao dia niaraka rodobe mihitsy tsika reo rodobe mpanohitra nanao an'izany vaksiny zany, nanao modèle. Ary nafinaritra anay ny zavatra fandraisana omaly, nafinaritra ny fandraisana tao amin'ny firenena mikambana ny UNICEF sy ny sisa, nampiseho mihitsy zany hoe ato na primina ny vaksiny, alefantsika sary ihany zany rehefa aveo, fa le fomba natao mihitsy zany hoe tsy maintsy mandalo ao amin'ny dokotera aloha ianao, na ny Flora Valmanana na ny ramatoa Laura Valmanana vady na isika tsirairay avy nakao amin'le dokotera tsirairay aloha dia miresaka, dia mifandresy lahatra, mametraka fanontaniana, manala an'le AIA, zay vao mandeha n'le tsindrona dia hita mihitsy izy moa zany efa miteny mihitsy nomaly hoe zao no mety effet secondaire misy io zany, misy hoe raha ohatra ianao manao vaksiny tsy voatery hipotra le effet secondaire mety amin'ny olona anankiray. Amiko zao za manokana aty zao tsy naninona lohatreto, ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay, tsy maheno an'le zavatra nitenenina hoe mety arararendoko kely, mety misy fanaviana kely, mety misy courbature kely, mety marary ny sandry, mety mivalana kely, efa meny daholo zany hoe raha misy zavatra mitrango ohatrao dia tia mifanafody hoanina hoe mihinana doliprane ianao na mihinana paracetamol ianao, raha ohatra ka marary kipa ianao mihinana smecta ianao, ny toe-batana zany samihafa. Misaotra an'Andriamanitra hoy aho za lohatreto zany mbola za tsy mbola misioka hoe mbola tsy nitavavoaka ny ala, fa misaotra anazy fotsiny mbola afaka manao fandarana Miara Manonja izao, ianao koa torak'izay ihany koa. Raha jerevana ao anatin'izay le endrika hoe nijoroiny ny mpanohatra omaly zay maître
ianatra zafomanatsoa dia tsy hoe sanatry mivava mitokaka voninkazo na hoe midokadoka fahatany teo mantsy ilay fanaratsiana io vaksiny AstraZeneca io fa raha ilay fijoroana ray aman-dreny ohatran'ireny zany hoe ny filoham-pirenena teo aloha maka valomanana sy mivadiny teo ihany koa ianareo namana solombavim-bahoaka sy izay mipetsehatra ato anaty Miara Manonja sy ireo na bureau politika ny antoko tiako Madagasikara dia ny hoe karazana hoe isika mihitsy no mijoro manao sorona ny aintsika atao anatin'izay ny filoha valomanana mihitsy no mitsangana anao sorona ny ainy mba ohatra velona ho an'le voaka malagasy hoe tsy mampanino io vaksiny io tsy tahaka n'le resaka ny sasany hoe mety hahafaty io ampivongana raha sy effet secondaire io ary no nitsindrily le raha mato-ministra mihitsy tamin'izay fotoan'izay hoe sao dia isika indray voatorabato amin'io fa ankehitriny zany le voaka malagasy nge zany dia aroboka ao anatin'izay le hoe riska ao anatin'le raha ohatra ka mitombona le zavatra resahana kanefa na ilay nresahako teo na dia le hoe tsy fahafahanao mivezivezy azy noho ny tsy fanahana passeport vaccinal zay dia efa mampamehitra mpanontaniana hoe iolon'olona eto ary ve zany le fidonam-panjakana satria tsy hanao vaksiny ahoana ny afan'izao tontolo izao manaiky an'le CVO plus hoe zay efa nisotro CV plus ka ho any tsisy passeport vaccinal iny tsisy taratasy milazy hoe tena efficace iny izay le manahirina ao anatiny le teninao teo fanaovana an'le voaka malagasy ho arkovera daholo misy olitra ary zay no nijorontsika ny hoe isika tsy mba ohatr'izany ny isika rehefa manao zavatra dia sady porofona no isika koa miara-miasa amin'ny vahiny fa tsy miefitena ho mavita tena zany tena marina mihitsy za zavatra voalazantsika zany fa ny olona zany be dia be zany miaya amin'le resaka vaksiny tsika teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity zany dia tena hoe miandry zay geste hoe inona ny fihetsika reto mpitondra fanjakana reto fa naleo ny raha hoe nandeha nantsoka nakany any faritra atsimo tamin'ny fahatongotany tonga reny 250 000 doses reny tsy nitsenainy le filoham-pirenena kanefa le oxygène 2000 bouteilles na les concentrateurs d'oxygène 200 concentrateurs d'oxygène teny ivato nitsenainy nataony nisy fitsenana makotrokotroka nataony nisy oeraoera be nataony fa rehefa tonga le 250 000 doses io moa zany 250 000 doses io natao ho an'ny olona 125 000 zany kanefa raha olona 250 000 zany moa zany afaka tonga dia atao dia miandry an'le afaka telo volana indray manao an'le deuxième injection zay zany zao mbola miandry an'le deuxième injection ary voalaza tao anatin'ny resaka natao tao amin'ny firenena mikambana maly dia hoe miandry an'le deuxième dose tsika ary ny fanjakana ihany ozy izy no andrasana anafatra an'io satria tsy maintsy manao an'le taratasy ny firenena fanjakana malagasy mangataka ny atongavany le deuxième dose deuxième vague ny ao anatin'ny mécanisme COVAX ka eto zany eto indray dia efa tenena meloa indray hoe tokony efa manao an'izany ianareo fa tsy andrasana potomoto indray dia lany le fe-potoana le hoe tokony efa anaovana n'le deuxième injection dia andray nareo ny amotsampina indray fa eto aloha tretrotsika zany mifantatra maro misy maromaro ny masovovahiny nanao vaksiny niaraka tamintsika tao amin'io firenena mikambana io misy ny sasany nanao tany amin'ny toerana tany amin'ny masovovahiny izay nanao an'le vaksiny Johnson fa maro koa ihany koa no tsy nanafatra fa nasainy manao vaksiny ohatry ny malagasy rehetra nanaovana fandaminana fotsiny zany io zany tsy hoe zay te handeha fotsiny ohatr'izao dia hoe mibananaka be kosa ny firenena mikambana zany fa misy fandaminanao na olon-tsotra renao ary ho an'ny mpanohitra manokana zay te hanao vaksiny dia mila misoratra anarana aty amin'ny mpanohitra misy efa misy fandaminana any amin'izany dia anaovana organisation fandaminana miaraka mandeha mirodobe ohatra nataontsika maly rodobe mpanohitra manao vaksiny eto moa zany dia satria navitan'le vaksiny
dia manentana ny rehetra zany hoe zahay zany dia vavolombelona sy nahita ny zavatra nitranga afaka ny aya afaka ilay fanaratsiana izay nataon'ilay filoham-pirenena sy ny mpitondra tenin'ny gouvernement ary mitovy hevitra amin'ny rehetra tsika ny eratany dia milaza foana hoe tsy misy vaksiny tena hoe mahary isan-jato fa miezaka manatsara foana zany ireo orinasa mpamorona sy mpanao vaksiny reo. Ny resaka AstraZeneca manokana nisy olana tamin'ireny fotoana ireny hoe nisy an'ireny resaka thrombose tsy amerina ny teny'ilay filoham-pirenena fa nisy vaingan-drà izay niforona tanatin'ny lalan-dràny olona vitsivitsy kanefa raha oharina amin'ny mahita tombontsoa amin'ny fanaovana vaksiny ny isan'ny olona izay tratran'izay lalan-drà ina moa rano vaingana zay tanaty lalan-drà zay dia kely dia kely ndikan'izany le tombontsoa amin'ny vaksiny no betsaka noho n'le indrokely amin'le vaksiny mihitsy ilay pahasalamana mety zafy manatsoa mialatsiny ananapaka satria mifampitolo izy isa mihitsy izy no maliny hoe atao anatin'ny 1 million anaovana vaksiny efatra no tratran'izay ka zay izany hoe hitantsika amin'izany ka pourcentage tena na 0,0 tsy haiko nytoyany ohatra misy maitra ianatra zafy manatsoa satria mialatsiny valam-parana kely izy ty tena miankina amin'ny am-bahoaka ary tena mahabe resaka mihitsy tri betsaka koa ianareo amin'izao fotoana zao le mpiondana miara manontsy hoe mba ahoana zany ny aminay satria mbola iny zany zao ny vaky voalohany in'le hoe 250 000 doses iny asa rehefa namana teknisianina amin'izay hoe mbola fanamafisana ihany an'le karazana ohatra hoe fandrabirabiana atsika mpanohatra izay aleo alefa tsika kely eo dia samy maheno tsara tsika le zavatra atao hoe niandry isika le zavatra nyteneniny filoham-pirenena hoe nareo mpanohitra notsondromina aloha fa mbola nampiny hoe ministry ny fahasalamana no anatitra ny vaksiny any amin'ny mpanohitra ndahoara efa misy lisitra ny mpanohitra efa nyteneny monsieur le ministre mihitsy hoe izy mihitsy ny anatitra an'ireny ihany zay monsieur le ministre ny teneninao zay le zavatra misy ka zay le teneniko hoe volontaire afaka efa misy lisitra ny mpanohitra de ohatra zao efa nyteneny monsieur le ministre mihitsy hoe izy mihitsy ny anatitra an'ireny ihany zay monsieur le ministre ny teneninao zay le zavatra misy ka zay le teneniko hoe volontaire afaka efa misy lisitra ny mpanohitra de ohatra zao efa nyteneny monsieur le ministre reny ihany zay monsieur le ministre ny teneninao zay le zavatra misy ka zay le teneniko hoe volontaire afaka enitsika teo ny voalaza ny filoham-pirenena tamin'ny ministra ny fahasalamana hoe ianao mihitsy no anatitra n'le vaksiny ho an'ny mpanohitra ary dia hoe tena hoe volontaire dia niandro tokoa ne zay tsy nisy antso tsy nisy nininona mihitsy mba fitenenana hoe lehibe ny mpanohitra filoravalomana nanany nareo miara manonja mpanohitra reo hoe ndana mandeha ireto ny anjaranareo fa tsisy zany tsisy zany dia volontaire tokoa zay tena ankitsi-po nandehananay nanao vaksiny omaly isorana ny tany amin'ny UNICEF tany amin'ny Nations Unies tany amin'ny PNUD moa zany nanao an'izany vaksiny zany fa pirofo mitombo io moa zany hoe pirofo mbola velonay matsara zay androany nisy tany erika hoe
tsy misy Miara Manonja androany fa marary daholo reo fa voja vaksina dia hita mbola mitsikitsika fa tena misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tsy misy mihitsy aloha amiko aloha zay resaka hoe misy zavatra mety hitranga araky ny tenenina zay zany fa dia engany mba hitoy izay zavatra zay ny zavatra no tenenina kosa dia hoe aza manao effort physique manao sport na manao tennis na mitondra enta mavesatra amin'ilay tanana kavia izay nanaovana ny vaksiny iny na mitondra poketra amin'iny tanana kavia izay natao vaksiny iny fa hatramin'izao na tsy ninana na doliprane ninana aloha tsy nanavy tsy naninana fa tena ozy misaotra an'Andriamanitra lehibe fa izy koa zany tena mitahy ihany koa ary tsika mivavaka tsika matoky azy tsika moa zany nanao sekolalahady tsy fotsika ihany koa ilay vaoaka manaraka atsika be dia be izy eo tsy inona izay ilay teneniko izay manontany tenany hoe ahoana moa zany ny momba mana eo natao anatin'iny kabaka tsika tsara eo samy eo azy dia fahita hoe mifanipaka ilay hevitra raha ohatra ka ny filoham-pirenena maître Nitrazafy Manantsoa ary misy mpanao gazety manaraka zany hoe tia nampitaina ho any amin'ny vahoaka malagasy dia tokony hoe resaka tsy azon'izy izy hitivirana iny ohatrany hoe lalàna zany iny raha zavatra tenenina iny tsy tokony ho komantena tsy tokony ialana viana amin'izay le zavatra tiana tongavan'izay kanefa mampalelo ao anatiny na izy tena ny miteny azy aty aoriana rehefa manaraka tantaritsika tohatra tsy resy lahatra amin'ilay zavatra tenenina ary ny zavatra misy sy ny zavatra tenenina zany zany ny endrika hoe mampiayantsika vahoaka hoentina ny entina sy ny mpitondra manjo zao ny resahany eto ny mpanohatra dia izay le tenenina zay hoe manatsikera ary mampatsiahy mampamerina andohany mihitsy azy angamba raha ohatra ka zay no andraisany azy raha ohatra ka mihaino ilay mpitondra raha ohatra ka hoe olon-kendry ilay mpitondra ka mandray an'izany ho zava-dehibe satria tena asa mpanohatra mihitsy ary fanjakana tsy misy mpanohatra zany nefa tsika milaza azo demokraty tsarotsika tsara ny fantaniany gasikara tamin'ny fotoana iny hoe demokraty ve ny mpitondra dia nitsatsainoka ny minisitra mpitondra tena zany hoe na ny fifanajana ao anatiny azy dia hitantsika taratra ty ivelany hoe ohatra misy mampieritreritra ary ilay filoham-pirenena tsy mitara tana miepaka fa ilay ministra mpitondra tena no miteny hoe tsy matory izy fa tsy amin'ray maraina iny moa le fantaniana apetrakantsika hoe fa ahoana ary zany fa iza le amin'ny taniny dia iza le mamaly monsieur permettre mipetraka eo amin'ilay toeran'ilay filoham-pirenena nampindramo mivoaka malagasy fahefan'izay fa ilay ministra no miteny hoe raha sitraka ao Andriamatoa aloha maliko an'izany ohatra ny tehetena izy tsy voavalinao zany fa aloha maliko an'izany mangina aloha marenina aloha marenina aloha ohatra ny le fiteneneny amin'ny vadiny na ny zanany ao an-trano mihitsy le izy miala fa filoham-pirenena zany sady nekeny lalam-panorenana no vahoaka malagasy ajaina masony olona zany ajaina masony olona ka zay no izy hoe manahirana le satria ao anatina ainao manjery ianao no ohatry zay n'le ministra eo mba fahefanao ianao no antanina le olona no mamaly na tena ireny zany mivoaka ho azy hoe tsy voafen'le filoham-pirenena ny olona ao anatin'ny gouvernementany izy zany tsy toteny ary tena tsy misy tsy ajaina zany dia mivoaka le izy rehefa ny masom-bahoaka ohatr'ireny ary raha ohatra zany tsika mieritreritra hoe ohatr'ireny ny zavatra ataony eny amin'ny plateau officiel ny RNM sy TVM dia ohatrohatran'ireny le fihetsika rehefa ao anaty conseil de gouvernement sy conseil des ministres mitsatsai efa nisy moa iny resaka leo nandonda tabatra iny dia ny prime ministre nandeha mivoaka mihitsy nefa ao amin'ny braony any lapan'ny mazorivo zava-dozy zavatra mitranga ohatr'ireny zany hoe tsy mahay manaja ary tsy mahay an'izany hoe ohatr' ahoana ny attitude na comportement zany mpitondra sy tompona ndraiky mpanjakana zany hojerentsika alefaso indray ny sary manaraka ho jerentsika eto satria misy ihany koa ny mandrabarabo hoe ianareo nge nanao sinema fotsiny noho ntsika nandeha nakany tsy nitsindrona tsy ny sisa mijerevy ianareo ho an'izay afaka miditra amin'ireny tambajotra serasera reny midira ao anatin'ny page ao anatin'ny page Facebook ny Union Nations Unies UN moa zany nosoratra amin'ilay izy
UN dia midira amin'ireny fa hitanareo iza daholo ilay olona nanao vaksiny rehetrarehetra tany. Izahay moa zany nisy nakasary ihany a dia isaorana daholo nareo izay nakasary fa aleo alefantsika hoe tena tany marina tsika nanao an'io vaksiny io a dia tiatsika androany maraina mbola manao miara manonja dia misaotra an'Andriamanitra lehibe hoy aho hoe tsy tara ihany koa nanaovana ny vaksiny io raha ny faniritsika rehetra fanirina ihany koa dia mba hoe afaka ny safidy vaksiny ataotsika fa io moa zany zay tiany fitondram-panjakana atao dia atao io no nafarany io ary zay no tokony ho tsaroantsika io AstraZeneca io no nafarany fitondram-panjakana tao anatin'ny Covax io aza anaovana sinema le vahoaka fa io aloha zany no nafarany io no tonga sy nafarany fitondram-panjakana tsy manatsafidy tsika ary mbola ny ferany ara hoe tsy misy nizaniza mahazo manafatra vaksiny afa-tsy ny olona fandamina sy mahazo alalana amin'ny mpitondra fanjakana. Nresantsika tamin'ny fotoanandro ny fondation Akbarali izay namory ny fitondram-panjakana atao ny présidence atao ny ministre ny solitena primature ny ministre ny raraham-bahiny ministre ny fahasalamana sy ireo masovo vahiny zay eto Madagasikara satria natonga an'izany nitamatama le mpitondra fanjakana zay tokony asa nataon'ny mpitondra fanjakana ny présidence farafaratsany ny ministre ny raraham-bahiny namory ny olona rehetra amin'ny resaka fanafarana vaksiny io fa rehefa tsy manao ny asany ny mpitondra fanjakana dia ny hafa ny lasa nanao an'ilay izy dia nahita lalam-barotra tamin'izay nanafatra ny Covishield io satria na nyresahako tamin'izay fotoana izay hoe io Covishield io no nyresahana tany amin'ireny ho lavitra ireny ho lavitra ny vava ho lavitra ny asa ireny hoe manafatra avy amin'ny alalany fondation Akbarali nanaovantsika resa be teto zay fondation Akbarali zay fa raha mifahalalana izy hatramintsika amin'ny teny zao a mbola tsy tonga le vaksiny nafarany fondation Akbarali zay lasa vaksiny hafa zay kakanina hoe sokany sakanany fitondram-panjakana inona loatra le olana tao anatin'izay satria le taleny kabinetra taloha zay nitabataba be sy ny sisa hoe nareo tsy mahazo manafatra an'izao fa zao ny afaranareo ohatra ny lasa misy resaka Johnson no afarana any na ny teny kara toy izao hoe raha mba misy vaksiny tonga eto Madagasikara ary tsika naprisika mihitsy hoe aleo reny afaka manafatra amin'ny vaksiny reny anafatra reny grossiste ny mpanafatra fanafody reny grossiste ny pharmacienne reny angeny anjara ndraikiny zany ary ireo mahafantatra hoe izao no fepetra tsy maintsy arahana raha manafatra an'izao vaksiny zao le Pfizer moa zany mba anisany mba oza hoe raha misy Pfizer dia za voalohany anao vaksiny fa efa nitenenina moa zany hoe rehefa manao AstraZeneca ianao manao Covishield tsy mahazo manao vaksiny hafa intsony satria manjary misao dia mifanipaka ao anaty eo dia zava-doza no azo tao anatin'izay a enotsika efa mandeha ity ny tao amin'ny site ny Nations Unies Union Nations hitatsika zany a ny filora valimanana miresaka io aleo enotsika ataovy mafimafy le izy Jesy azafady a ny flou marque ravalimanana fa efa nanao vaksiny ny mpitondra fanjakana malagasy tirora sy sasany ariva midiadona tetsy amin'ny fohibe ny sapandra raha firenena mikambana etsandraharo ny flou marque ravalimanana ohatra ny fanaovamba COVID-19 hoy ny flou marque ravalimanana raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny andro ny mpitondra ihany izy mba anome modely ny vahoaka saingy tsy nisy izany nambarany ankoa fa tsy hafa ny vaksiny atao taminy fa mitovy ny amin'ny rehetra ihany voalohany aloha dia misaokan'Andriamanitra fa dia vita sama tsara ny vaksiny ary matoa nandeha nakaty fantatro tsara fa hoe zava-dehibe loatra miaro miaigna vaksiny za zay filohan'ny mpanohatra milaza hoe tsisy azo atao mihitsy ny herovana an'io Covid io raha tsy misy fanefitra dia vaksiny zany fanefitra zany karaha ohatra ny antso ta voalohany nanao mihitsy hoe ataovy zay nafaran'le vaksiny ataovy zay olona rehetra zay maximum mihitsy zay faran'izay avo indrindra mba isin'ilay
immunité collective an'ilay izy dia niandry aho hoe mba nanao ny fitondram-panjakana satria ny olona nivelany aina ny filohan'ny république mihitsy na ny prime ministre no manao azy mampiseho amin'ny olona sa zao ny olona lasa mieritreritra be natavatra zany dia niandry aho tsisy nanao tonga azy ao zay tena mahafaly aho satria zava-dehibe io aho za mety ho hita vaksiny na etsina roa fa tena nanaja mihitsy an'le tenenina hoe tokony manao mametaka tsara modely mametaka tsara an'le fampatokisana an'le confiance amin'ny olona fantatro mihitsy fa tena famafao be ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao satria lasa ilay filazana fa hoe tsy mety vaksiny dia olona vaksiny iza malala fa vaksiny poliomyélite no avarianana no avarianana matoy zany OMS organisation mondiale de la santé ne zany dia efa manana garantie izy ka raha niresaka tamin'ilay coordonnateur résident ty tsisy atoranao mihitsy io izy tsisy aloha andrandrasana zareo mpitondra mba hampiseho modèle mba hampiseho tsara fa hoe ilaina dilaina vaksiny za aloha tsy manao vaksiny hafa ty aniny aho dia misy manao ndreo ty hoe ty misy hafa reo le vaksiny izay ekeniny eran-tany any na itsy kosa ny flou marque fa efa nanao vaksiny ny mpitondra fanjakana malagasy raha nanontaniana tsy fahasahiny ny mpitondra manao izany ny vaksiny izany ty moa ny tenen'ny mpanoatra ao fa izy nilazany marina efa mbo ny anticipe hoe zao ny tokony atao za tsy afaka eo fa nanao reo inona reo fa nanao ambadimbadika any reo satria nisy misy compétition na fifananana dia manao amin'ny anazy any izy dia modiatiziny tsy manao reo olona matahotra be mifikitra amin'ny fiainan'ireo io ihany no vahaolana afana miady amin'ity aretina ity ho hiatrany ny flou marque ravalomanana matoa ireo firenendehibe izay manao vaksiny ireo izay ny filosy ny prime ministre no manome modely amin'izany dia miaro ny aina izy izany ho hiatrany ny fanazavany ary milaza anareo ary voaka fa matoa reo firenendehibe ireo ny américaine ny européenne ny asiatique manao vaksiny dia miaro an'ilay aina izy zay fa efa tsisy fanefitra reo dia tsy hitatsoa izay atao amin'ny farany zay mahatonga an'izao tsy alova hoe mandany vola amin'ny vaksiny misy arany zareo amin'ny OMS na raha ntsika teo ny lehiben'ny mpanohitra flou ravalomanana zany nanao vaksiny sy ny teny sy fanetanana moa zany ary fanakianana ihany koa satria izay no anjara ndraikitra ny mpanohitra tsy maintsy manakina ary tsy maintsy mitsikera rehefa mitamatama ohatry ireny zao zany dia raha ohatra hoe zany atao zany le famakina politika reny fihetsika nataona iray maly ireny nataon'ny mpanohitra zany dia zavatra hita zany dia hoe le mpitondra fanjakana dia zatra tsy manao tokony ho ataony ary tena tsy mahay mihitsy dia azo adika mihitsy zany hoe misy fanjakana ve eto metraka le fanontaniana indray hoe misy fanjakana tena manontany tena hoe misy mpitondra ve eto misy fanjakana ve eto dia ho hitantsika ihany koa ireo sary zay sary vitsivitsy zay hitantsika hoe ireto ny olona nanao vaksiny mbola misy maro mbola ho hitantsika ary tenentsika foana hoe jereo any amin'ireny site ny any amin'ny page ny Facebook ny UNICEF na ny Nations Unies reny ahitantsika ny karazan'olona zay nanao an'izany modely zany ary ho tohiziny zay dia fanetanana moa ho antsika rehetra hoe aleo manao malakilaky ihany satria rehefa tonga fotoana malany daty an'ireo vaksiny ireo dia tsy maintsy potehana ihany ireo raha ny isa ofisialy izay navoaka ny prime ministre tao amin'le tatitra izay nataony tao amin'ny sombam-bahoaka tamin'ny latsinainy dia hoe arivo nalina fotsiny aloha ny olona manao vaksiny hatreto mino fa rehefa nanao an'izay fihetsika omaly izay ny rotoben'ny mpanohitra ny Miara Manonja ny flou ravalomanana dia marobe amin'izay ireo olona zany zay ho avy anao ny vaksiny io moa zany tany amin'ny firenena mikambana no natao
no nanovanay any vaksiny iny fa misy toerana maro samihafa azo anaovana an'izany. Misy ny any amin'ny hôpitaly, misy any amin'ny HGRA, misy any amin'ireny CSB2 reny, misy any amin'ireny toeram-piasana reny, satria hita nisy anankiray zao hitako hoe tena toeram-piasana dia nanafatra an'ilay olona mpanao vaksiny sy ny tompon'andraikitra rehetra dia natao vaksiny reo mpiasa reo. Le izy moa zany tsy fanerena, le tena sitrapo mihitsy le izy, fa magaga fotsiny le izy hoe rehefa tamin'ny CVO dia terena ny mpianatra tsy maintsy nisotro an'ireny isa-tsekoly mihitsy, isa-tsekoly, ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpitandro filaminana, ny terena ny mena an'ireny CVO plus reny. Dikan'izany maninona tsy mahasamanao an'izany le mpitondra fanjakana nareo fa zany tena resy lahatra hoe sanatry ny vava tena pozina zany io vaksiny io dia vonoanareo fa zany sakrifianareo ataonareo kobay zany le vahoaka malagasy. Fanontaniana mipetraka izay zavatra izay. Ary ilana valiny nefa n'izany satria eo le andresantsika ty hoe efa tsy hitan'le vahoaka tsony izay hoarana amin'ity fiarahamonina malagasy ity. Mahatsikaritra fotsiny maître Zafy Manatsoatra ny mivoana kely amin'ity amin'izao fotoana izao nge lasa atao fanentanana nano manangatsaina ary lasa ohatrany hoe mahatsiaro tena tsy tompona andraikitra ve sa hoe mahatsiaro tena ohatrany tsy eto Madagasikara vahoaka malagasy. Satria raha izany hoe ny datin'ny 26 Jona zany tena ahitantsika ny fitiavan-tanindrazan'ny vahoaka malagasy mihitsy hatramin'izay ary ahitantsika n'ilay firaisan-kina mihitsy izany hoe izay zavatra ataon'ny mpitondra dia manaraka ho azy daholo ny vahoaka hoentiny izay ny tokony ho izy. Fa amin'izao fotoana izao ny mpitondra mihitsy no manentana mba hanangatsaina. Misy zavatra tiako tenenao anatiny fa tsy voazavako tsara moa le hoe fanehoana angamba ny fanehoana modely ho an'le vahoaka hoentiny izay. Tsy hainy izay dia lasa isika ety amin'ny mpanohitra zany zao no mampiseho an'izay modely izay ary mampafantatra le vahoaka malagasy ary mamiantoka dia manao soratra ho an'ny tenantsika mihitsy mba hierovana an'izay hainy vahoaka malagasy zay mahatonga antsika hivalapatra misy mihitsy androany amin'izay resaka vaksiny izay satria tena hainy ty ozy Miara Manonja fa androany hainy ty ozy Miara Manonja. Tokony hanao ny vaksiny io tsika tsy tokony hirorosaina satria na ny OMS aza izay tena mpisehatra ngeza indrindra eran'izao tontolo izao anatin'izany fahasalamana zany ireo nge nandray tanana antsika omaly ary tena nafinaritra fa tsy hoe tonga atao tsika dia hoe avitsindrona fa nanazava mihitsy ary ny fandresy lahatra na ny tany momba antsika mihitsy izy aloha hoe manahoana ny toe-pahasalamanao firy taona ianao ahoana inona ny zavatra retina mitaiza manahoana dia mampafantatra izy avy eo ny hoe ity no vaksiny azakaka isika mety hivalana mety ianao an'izao nanazava milafiny rehetra mihitsy dia izay tonga atao dia resy lahatra daholo hoe ity no mety. Tena zay ny zavatra nafinaritra tokoa omaly mandra-patonga anao ao amin'le dokotera moa zany aloha zany dia misy fitaitainana ho an'ny maromaro misy mbola aya ary somary takisina kely teo amin'izay misy le hoe aloha hoe mbola zay anao vaksiny aloha dia atao anaty salle d'attente zay dia eto amin'ity ilany akavanana natiny misy ny olona rehetrarehetra zay mbola vao andalo amin'le vaksiny le mpanao vaksiny zany le dokotera mpanao vaksiny dia alohany andehananao amin'ny dokotera io dia alefa tsikelikely aloha zany ianao alefa miditra tsikelikely miditra tsirairay eo amin'le dokotera dia rehefa avy mavita ianao dia eo amin'ny ilany akaviandray no ametrahana an'le mavita vaksiny mijanona eo ianao mandritra ny 10 minitra aloha zany hojerena hoe manahoana ianao aorinan'izay fanaovana vaksiny izay dia mipetraka eo ianao tsy mahazo mandeha aloha fa jerena raha maso ianao zany mandritra n'izay fefakatin'izay aorinan'izay ianao dia afarany amin'izay hoe zao no atao ary ny tenako manokana tena nanontany le mpanao vaksiny mihitsy ny hoe le dokotera mihitsy ny hoe raha ohatra moa ka tsy tonga le deuxième dose dia ahoana raha tsy tonga raha-potoana io dia namaly tena zay no tonga naleny resaka an'le hoe vaksiny inona le manaraka io indray fa dia hoe
ny teny hoe raha ny tsara dia le vaksiny AstraZeneca ihany ny atao fa sao dia misy interaction an'le vaksiny anankiroa tsy fantatra izay efeny. Ino moa zany any ivelany any any Eropa any indrindrandrindra rehefa manara-baovao reny ianao, nisy fotoana ny AstraZeneca nisy olana dia hoe nahanton'ny firenena vitsivitsy aloha noho n'le hoe fisian'izay raha mivaingana zay amin'ny lalan-drà fa izay zavatra mitranga izay dia hoe minime ho an'ny manao matematika moa zany mba nanao matematika kely ihany hoe epsilon, tena hoe epsilon zavatra kely insignifiant zay zany raha mihoatra amin'le efficacité le hoe tombontsoa. Nisy olana anankiray koa tany Eropa tany hoe tsy tany Frantsa manokana dia taraiky be le commande zay natao satria le AstraZeneca avy any Angleterre avy any io zany hoe orinasa britannika anglisy no manao an'io, tara be zany noho ny commande zay natao tsy tonga ara-potoana tany Frantsa dia nanapa-kevitra moa zany président Macron ajanona daholo io AstraZeneca io. Dia ny dikan'izany malalaka be zany le tsena iraisam-pirenena amin'io AstraZeneca io. Ny Covishield moa araka fantatsika dia hoe any Inde tsy naharaka mihitsy io tany Inde ary tsika nampisy azy hoe ny zareo manao vaksiny nefa be dia be ny maty tamin'ireny fotoana reny tany anatin'ny bajotra serasera tany anatin'ireny hainao manjery samihafa reny moa zany dia nisy fanaratsiana mihitsiny hoe zareo indiana be dia be maty tao anatin'ireny nefa nanao an'ilay vaksiny dia ino nahafaty an'ny olona sa reny moa zany tafiditra ao anatiny misy guerre commerciale koa izy io vaksiny io, misy guerre commerciale fa ny tena le fomba hitahirizana an'ilay vaksiny makaty satria le Pfizer zay inresahana dia sarotra be ny mitahiry anazy zany dia hoe tsika tsy manana an'izay infrastructure na fitaovana entina mitahiry an'izay zany atsika hitahirizana an'izany Pfizer zany na zany aty zany raha maly nanaraka vaovao ao anatin'ny fivoriana lehibe ny G7 ireo fikambanan'ireo firenena 7 matanjaka indrindra-tany dia anisan'ny resahana ao io resaka vaksiny io dia ny resahana tao moa zany hoe misy favononana an'ireo firenena G7 ireo anome vaksiny an'ireo firenena mahantra ireo mahatratra 1 milliard de doses. Dia ny président américain moa zany dia niteny mihitsy hoe 500 millions de doses no alefany ao anatin'le mécanisme COVAX. Fa ny olana fotsiny dia hoe mbola ho ela vao tonga aty Madagasikara io satria raha firenena mahantra any ivelany aloha zany dia hoe prioritaire le teneniny hoe pays pauvre intermédiaire, ireo firenena mahantra any Eropa ireo no andefasany an'ireo aloha ny dikan'izany mbola ho ela vao azo an'izany Madagasikara ary ilay izy mbola hoe any amin'ny volana juillet ka hatrany amin'ny décembre any ny dose voalohany dia any amin'ny volana jona 2022 any zany any no tratrarina ny andefasana ny virus nefa mety sanatria vava mety tonga indray ny taona izay mivaky izay tsy fantatra ingane tsy izy an'izany ety Madagasikara fa ny ivelany any efa misy firenena tratran'izany. Io zany miankina fandraisana fanapa-kevitra sy ny fepetra izay raisin'ny ty mpitondra ty ihany rehefa anao indray izy hoe andao indray atao sorina indray vaoaka malagasy ohatran'ny 20 raika amby 20 ny botry no omena tsiny amin'le virus sud-africain tonga teto fa noho nisy zafanokafanareo ny sisy tany io no mahatonga an'izany virus tonga eto engany mba tsy tonga aty amintsika tsony zany virus tena mandripaka zany fa mba farafaratsany rehefa mba vita vaksiny aloha zany na dia hoe ny efficacité dia hoe eo amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny 20 volana raha ny valiteny azoko omaly dia engany mba hoe mba tsy tratra n'le forme grave ny olona rehetra ohatran'ireny zavatranga reny ny tena hoe matotsika tao anatin'ireny fotoana reny ny tena hoe niantso vonjy dia tena hoe zava-doza le aretina tonga teto ny valina aretina ary matompo mpitondra fanjakana nanao any fasan'ny firaisapo iny dia efa tena lany eky izy
satria tsy voafehan'ilay izy fa atsika moa zany dia hoe mino tena mino mihitsy hoe tia Madagasikara tia malagasy tia n'Andriamanitra tsika arovany na dia eo ary ny adalan'ilay mpitondra izany zavatra rehetra zany mila resahana foana ary ny antony fipisian'ity Miara Manonja ity dia ny ampahafantaritsika sy fandara Miara Manonja hoe misy zavatra ratsy ny ataon'ity mpitondra ity ary tsika tsy hitalao aminy mihitsy ny eto kosa aloha dia tsy mitalao ary tsy mangataka ninina rehetra ho an'ny tombontsoan'ilay malagasy rehetra tsisy tombontsoako manokana ny tenenana hoe andao nareo rehetra hanao vaksiny tsy hanao vaksiny fa zalo mahafantatra hoe nanao vaksiny dia manatena fa voahara aloha ao anatin'ny volana maromaro dia modely ary mitana ny teny nomeko satria ny teny nomena tena hoe zava-dehibe ho an'ny mpanao politika sy ho an'olombelona rehetra fa ny olona tsy mitana ny teny nomena zany hoe tsy homme de parole zany tsy homme d'état mandrakizay dri amen zany ary hitantsika ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana manomboka any amin'ny filoham-pirenena hoe tsy mitana ny teny nomena izy ary tsy mitana ny mitana zany hoe homme de parole anazy zany miova hevitra isanandro ny atsika ny teny hoe vonina anao vaksiny dia andao ary anao vaksiny tsy maninona zay manao kobaira zay ny teneninareo manao sorona fa Andriamanitra eo miaro Andriamanitra eo miaro atsika rehetra zay ny zava-dehibe kopakopa tanana ho an'ny namana fidèle manaraka atsika fandarana amin'izao dia mijery ianao zany zao any mba mihaino ohatran'ny olona rehetra Miara Manonja any an-trano any zay anaovanao an'ny adidy amandraikitra zay dia zay ny tiako tenenina ilay zoa tokony sitrahany voaka malagasy mihitsy ke maître no mahatonga atsika sarom-piaro ary mahatonga atsika miteny lava eto ilay zo tokony hianatra ilay zo misy rarao isiny zo tokony zany mba ho antoka ary mba ho azo atao hoe matsapa tena mihitsy mivoaka am'izay tena misy mpitondra izy matsiaro tena izy misy mpiamo vantany izy fa tsy hoe ny manondra ilay soetanao mpanenjika sy mpanankirontana no lasa mijoro ankehitriny mba ho ary fentreo ary isikato mihitsy ny lasa ohatrany hoe balizo an'ilay voaka malagasy any ka tsy zakany sasany zany any ka na etsehana hividy mofo gasy aza dia ilana autorisation zany amin'izao fotoan'izao dia hividy mofo gasy ny filoga valomanana mila miteny aminay ianao rapitso hividy ramanonaka mila miteny aminay ianao tsy maninona na ary mangamila raha vidy mofo gasy naka mety zany volany aposiny hoe tsy volany izy io volany atsika zatra mihinana an'izany mofo gasy ahafahafahany manao zany tsy maninona zany tsara be mofo gasy na ao atalata volondry miampy sosisy inona ny andrarana olona amin'izany hoe tsy maintsy ifampiresaka raha olona hividy mofo gasy izay le endrika fandraborabiana izay le fanitsakitsahana le zoa makasiny zay mihitsy ilay manahirana ao anatiny sy ihany ao fa nisy an'ireo Nations Unies nisy an'ireo le hoe organisme maro isan-karazana ireo miany ara sosialim-baoaka indrindra fa ao anatiny hoe izy mahatsikaritra fa toa ohatrany misy fitavozavozana ao anatin'ny fandraisana andraikitra dia izy no isorana andrareo hoe niantso atsika izay satria isika le nitovy hevitra taminy isika le resy lahatra nitovy taminy hoe io no ahafahana mivoaka ao anatin'izany reto mandripaka izany fa raha ny vaovao tatoato toa ohatran'ny mbola kianja manara-penitra no mahazo laka ary toa ohatran'ny mbola oeraoera ny PDB fisehoana amin'ny endrika ivelany ary fametrahana le tompona andraikitra ho tena dadiny ao anatin'le faritra zay misy azy fa manontany mivoaka hoe ndry raha misy kianja manara-penitra tsara tare moa zany dia mihinana vary firokapoka amin'io zay ary tonga aty aminay fe mivaksiny raha ohatra mahazo kianja isaky ny faritra amin'izao fahaseranana lalina nitrotsona amin'ny tany moa filazanareo menadazy rehefa ianareo menadany eto ny ianareo sy ny namana fidèle zava-pera sombam-baoaka hoe le fiainam-baoaka efa mitrosona amin'ny tany amin'izao tsika efa hoe sahirana ny amin'ny mety ho fatongavany vaksiny deuxième dose io indray koa dia mbola ohatrany mizavatra
tanteny hoe totriny hatramin'izao tsy misy communication alefa n'le fitondram-panjakana ny hoe mamiantoka izahay fa amin'izao no tonga ny vaksiny faobe amin'izao no tonga ny fiahinany nazy raha mbola vaksiny ciblé ny azy ny tiany atao nge mbola ciblé ny zava-teo zao anatiny mbola tsy nisy fitenenana mihitsy teo anelanelan'izay voalohany any amin'le niteneniko teny hoe tokony hiverina amin'le teniny ve izy anazavany hoe azo atao indray ho AstraZeneca io satria izy efa eto ary efa betsaka malagasy manao azy le izy tsika rehetra samy malala daholo any amin'ny toerana misy atsika rehetra any fa le lahara-pamehany mpitondra fanjakana zany tsy mitovy amin'le vahoaka malagasy mihitsiny ianao nona any amin'ny faritra atsimo iny dia kianja manara-penitra kianja manara-penitra nomeny ianao ve mananjanaka ianao dia mitaraina nona le zaza dia vato nomenao azy io moa zany any anatin'ny baiboly eny mba vakio ihany zay tsy miteny hoe vakivakio fa mba vakio ihany fa ao anatin'iny baiboly iny ny fiainana rehetra mihitsiny ao anatin'iny nefa le zavatra ataonareo dia tadidio tsara fa misy valiny ary misy vaolana zay azo atao fa nareo moa zany araka ny tenenina foana hoe mba mianara ihany sekoly alahady mba mianara ihany sekoly alahady fa very tanteraka nareo ary zay aza hoentina manivery any amin'ny elo any amin'izay tianareo ale any fa mba miandrandra ny lanitra mindrandra zany hiditra any ndanitra zany raha tsy zaika maty fa le tombotsoan'le vahoaka zao tsika zao miresaka vary any aminareo zao miakatra ny vary fa ny vidim-bary tsy midina araky ny tokony eritreretina mihitsy zao zany any faritra ny Batondra Zaka iny zao fotoana pijinja pitsinjana zao fa tena hoe miakatra misy olona zany efa manomboka mieritreritra hoe mividy any apotiny ihany dia manao rétention de stock dia tsy midina mihitsy ny le vidim-bary ary fantatritsika le izy hoe ao anatin'izay mpitondra fanjakana zay misy olona mahazo vahana tanteraka ao anatiny hoe mifaly ao anatin'ny fahorim-bahoaka raha tsy zany ve moa nandritry ny reny valana retina rehetra reny hatramintsika amin'ny teny zao marobe ny lasa miliardera tao amin'ny mbon'ny alahelo ny olona sy ny aretina iny afera be dia be dia tena hoe ny alahelo ny olona ny aretina no nazahoanareo andreny tsy masoanareo zany tena tsy masoanareo zany ary tsy masoany taranakareo zany zavatra rehetra zany misy olona maty tsy lera misy olona tena mitondra takaitra tsy amintsika miteny zao kanefa ianareo dia maty kiambo hoe nahazo vola be tamin'ireny fotoana valana retina reny mbola tsara ny tantarinareo ary tena izahay moa eto zany satria anisa sady miteny zavatra mandalo anatin'ny saina ihany erika ny fitsarana ao anatin'izay mahazo vaovaotsika hoe misy olona niakatra tany mipaka moa zany resaka ny kotisy iny tsy hiditra amin'izay tantara ao anatiny iny tsika fa samy resaka tany no resahana dia nampidirina ponja nitaorina nireny paka reny ny tale général ny kotisy fa rehefa miresaka n'le karana mangalatra tany ny olona retanandrano ery sy ny amin'ny tany hafa tsisy karana miditra ponja zany mihitsy ary tsy voantso tsy inkete kory izy amin'ireny paka reny fa vonaika arovan'le mpitondra sy miseho anazy teny hoe lavatanana miteny hoe anaty posiny daholo ny mpitsara zay sisy miresaka fitsarantsika dia malahelo koa eto milaza ho antsika rehetra hoe ny valy ihany koa ny teo amin'ny fitsarana ambony mikasika ny berija fa dia namafisin'ny fitsarana ambony ihany koa zany le sazony berija hoe 420 volana miatra any Aponja dia miverina any Aponja koa moa zany berija fa dia mankahery anao berija mankahery ny namana rehetra zay tratra
tratran'izany antsozay sy izany vengeance politique zany a mankahery ihany koa ny mamamberija zay ranomaso be ny azy zany a hoe ny zanany avelany posa mba olona manana ny toerany misy anazy amberiza zany dokotera nge izy ary le dokotera le mbola tanora manana ny hoaviny mila dokotertsika am'izao fiainana zao am'izao ady valanaretina zao moa zany fa dia zay ny averin'le mpitondra am'izao fotoana zao satria hoe niaro an'ny namany zay ampidirina ponja zany berija tamin'ny fotoanandro reny resaka banderole sy fanodorona pneu tsy niantso olona an-dalambe tsy hoe nisy olona nanao fanetanana tamin'ny radio sy ny sisa na tamin'ny anao manjery hoe andaodolo midina an-dalambe fa zay moa zany ny sasy satria nandrasan'ny kendry toana dia zay nareo marina no mitondra nareo marina no mitondra fa dia androany nareo mitondra rahapiso ilay endrika deux poids deux mesures no tiana resahana maître andra zafy manatsoa anatin'izay le hoe raha pitsarana zay satria mampalahelo dia mampalahelo tokoa ngeny hoe raha misy gasy miady amina teratany vahiny ao anatin'izay ady tany zay mitarazo ka tsy manatena ny azo fandreseny zany tsy azo an'izany fandreseny zany mihitsy raha misy zavatra anakiroa raha pitsarana anakiroa mitovy zao azy hiazaka zahana kokoa ny eny sasany ao anatin'ny fotoana fody any tamin'ny mora fa eritreretintsika tsara io ady tanandrano zay resantsika ato foana io neka misy fahasandrazana gasy misy fahasandrazana zay tena mahasaro-piaro ny kolotsaina gasy mihitsy ny sasany moa efa tsy gasy tsy mahatsiaro ny zany hoe io fahasanao io zany mety otrondisyn'ilay teratany karana raha pitso fa atao tsy mampetsy-bolo maso tompona ndraikitra na nkely azy fa ny mifanohatra amin'izay azy mpitandro filaminana mampatahotra n'ilay mpandofo mpitandro filaminana io moa efa tsy mijanonao mpandova ntsony satria efa betsaka ny hoe olona mena ao anatin'io tany io zany hoe efa mivadika tompony satria efa nisy fifampivarotana ary manana titre ara-dalàna ny olana ao anatiny a ny olona manome titre na ny olona mitsara n'le tany dia gasy mitovy ihany ary ny manahirana ao anatiny mety hoe même personne ihany azy olona ray ihany azy fa avy eo le teratany karana rehefa manakaikikaiko koa ny fitondrana raha zay ny olona zany azy satria ahoana moa ny ahafahany manana maimizy ao anatin'ny fitsarana efa mahazo titre zao le gasy kely efa mieritreritra ho tompon'le tany zao efa mivoaka zao ny dity fa anazy io fa ny apitson'iny ihany dia misy mpitandro filaminana hoe andresy izy hay amin'ny latsinainy zava-doza le izy ka tena zava-doza mihitsy mbola tsy mivoaka le dity efa mbola hoe amin'ny latsinainy le raha-pitsarana izy efa mahafantory hoe andresy izy hay a dia efa misy huissier efa mbola tsy mivoaka koa le dity efa te hieritreritra hoe exécuter an'le dity mbola vao hivoaka zany tena tsy takitra saina eritreretina mihitsy maître andry ka zay fisesehoana zay nge ny zavatra resantsika hoe miseho ho tompony ty Madagasikara ty eto moa zany misy namana nandefa message amiko dia efa kaiky ny fetim-pirenena 26 juin zay ny tena antony manaovana an'ireny manipulation politique an'ireny isan'ny olona maty sy marary reny na ena be tampotampoka teo le isan'ny marary sy maty marina fa efa nieny izy efa nieny reny isa reny fa hiazakazaka tsinona anao an'le fety sy anao an'le oeraoera iria mamasina amin'io kianja amin'ny kianja mamasina io dia zay indrindra no resantsika hoe satria hitarika ny olona be dehibe indray nareo zany andeha ho eny amin'iny a dia ilantsika manao vaksiny mbola ao anatin'ny fotoantsika manao vaksiny aloha zany zay mieritreritra andeha ho eny ndana aloha manao vaksiny satria ny oeraoera zay ho ataon'le flo sy ny miara aminy a le miara misaika aminy hitohy foana ary jereo tsara reny sary mivoaka rehetrarehetra zay avoakany mpitondra fanjakana reny manao oeraoera any amin'ny faritra ny tolaniaro any izy a
dia ny olona rehetra saina manao an'ireny masika reny fa nienjana ihany tsy manao masika ireny zany le pirofo hoe efa navita vaksiny araka ny teneny ny filora valomanana izy tsy matahotra n'le aretina tsoa fa ianao no ataony sorona ataony takosina sinina ohatran'ireny isika atao Miara Manonja moa zany a na piseho modely zay dia enganenareo rehetra anaraka an'izay ary ny tsika eto zany fanomezana toromarika sy toromarika sy fepetra hoe zao no tokony ho atao ho atsika rehetra mba tsy hoe sasany manao sasany tsy manao tsy terena kory tsika rehetra zany fa mba misy efa manao an'izay modely tsara zay good example bon exemple dia mba manaraka an'izay tsika rehetra rehefa fantatra zany hoe reto ny mpitarika anay dia mba manao daholo ny zavatra mitranga anatin'ny fitsarana iny mampalahelo ary tsika eto amin'ny teny foana hoe rapitso sy rafakapitso ianareo nge tsy eo foana tsy mandrakizay nareo eo misy fomba foana ahafahana maka an'ireny tany ireny io zany rehefa misy fomba ratsy nangalana an'ireny tany sy fananan'olona reny dia tadidio fa misy fomba marobe ny lalàna mame an'izay lalana zay amerenana an'ireo tany ireo any amin'ny tompony ka le resaka fahasandrazana kosa tena trop izy ny tanora rehefa miresaka trop mihitsy le ataon'le karana tena hoe trop narina fa be dia be be dia be amin'ny karana tsy mampiasa fasana satria hoe dorana na atao zavatra izay tiany naovana anazy vitsivitsy ihany ny hoe malevina ny fahasandrazany fa ny zareo moa dorana zany dia tsy hainy zany importance n'izany fasana zany fomba malagasy zany tsika malagasy dia matahotra an'izany fasana zany ary tsika malagasy manome asana an'izany razana zany era Madagasikara naiza dia miasana zany toerana razana zany anatin'ny kolotsaina malagasy amin'ny fomba mampalao malagasy misy an'izany misy foko sasatsasany zay tsy mametraka faharazana ny anaty fasana fa petraka ny ambony hazo any anaty aram-bato apetraka amin'ny toerana anaty lakana sy ny sisa zany fa isika amin'ny ankapobeny zany dia manana kolotsaina mikirakira razana sy misy reny olona touriste reny moa zany andianany manokana mihitsy aty Madagasikara aty hoe le hoe amin'ny teny frantsay izy dia hoe les vivants côtoient les morts zany hoe ny velona mifampitakosokosona na mikitikitika ny maty ny atsika nge ny ohabolana malagasy dia hoe velona ray trano maty ray fasany zay zavatra zay zany dia ahitantsika hoe le kolotsaina malagasy mikasika an'ireny fasana reny ary tsy hanaovana sangisangy le hoe alaviro tena hoe alaviro ohatran'ny fasambao ny atsika dia nanoro n'le fasambao tena ohatrany hoe misintona ny olona mihitsy ho faty misintona le fasambao reny zany ny finoany malagasy dia hoe misintona hoe misy maty be dia be misantatra an'ireny fasana reny fa engany eny mba tsy ohatra zany zavatra mitranga amin'le resaka fasana firaisapo hoe ny tany antserasera teo aloha moa zay
voaroroa io moa za resana foana hoe anisan'lay voaroroa amin'lay any epaka dia ny asorona malakilaky tale anserasera dia hoe ampandosirina eo alefa ny ivelany alefany amin'ireny masovo Madagasikara ny ivelany reny sy ny sisa ielana amin'le afera ao ampaka le afera ny SMMC fa mbola misy afera ihany koa akoatran'izay zay maroroan'le olotiny ao amin'io resaka fanamboarana le trano le ravana koa iny kolotsaina iny patrimoine mbo tsy roatra io novaina an'ireny simos béton be reny nampimenimenina ny namana député ambanivohitra omaly hoe ty demolition man ty manimba ny kolotsaina malagasy angamba ny anisan'ny mission anankiray eto Madagasikara manimba ny fomba mampanao malagasy manota fady ny patrimoine malagasy reny colisée reny fanotana fady an'izany rova manjakamiadana zany reny fanimbanany reny totohatra amanjato taonany ty amin'iny totohatra ny tanina rena iny reny vato reny ny sorony dia nataony any amin'ny iny moa zany mbola resantsika fotoana manaraka satria tsy nariny le izy fa nalainy reny patrimoine malagasy reny fa le resako teo iaho hoe anisan'ny mampireharehan'ireo vahiny ireo ny resaka fitsarana ty any anaty paosiny izy minakavy misy namana hoy iaho teo hoe mandefa message hoe maître ianitra efa ho avy sao fety-pirenena ozy izy dia sao dia tokony hovaina ohatra zao le andihany vitsivitsy ao anatin'iny hira-pirenena iny hoe ry Madagasikara tandrasanay malala ozy izy Madagasikara soa dia hoe ry tanindrazan'ny karana ry Madagasikara ny sinoa zavatra mahatonga sainanao le zavatra resahany hoe tena ohatrany tsy lavitafitra amin'izany raha zao no mitoy lasa hoe ny vahiny no galabina eto amin'ity firenena ity dia arovana misy namana karana zanatany teneniko mihitsy karana zanatany le hoe miaina teto efa génération maro be tonga miaina eto zay miandrandra nyreny zo-pirenena malagasy reny dia ireo moa zany teny hoe zay ozy izy tena ampitovianareo amin'ny karana rehetra fa maninona ny vahiny sasany sinoa ny vazaha frantsay italiana zay manao ny ataony koa any amin'iny naninosy be asa dino zany zavatra zany misy tokoa zay rehetra reny hoy iaho hoe ny karana aloha ny manao ny ataony dia lasa zareo foana voateny fa be dia be mihitsy ny vahiny na sinoa izy na italiana izy na frantsay mietraketraka eto amin'ity firenena ity dia tsy maintsy mbola resantsika rehefa hitantsika le proof fa tsika koa tsy hiteniteny fotsiny ohatra zao ono hoe any anosy be zany ange ny fotoana nandeha tany dia nosy be io dia lasa tsy ora malagasy ao anatin'ny hotely anankiray fa ampandrosony ataony mitovy any orany Italia zany zavatra zany nefa ianao eto Madagasikara amin'izany dia hoe le fitondram-panjakana tsy mafehy an'izay vazaha vahiny eto Madagasikara ianao fa andeha any Frantsa dia teny hoe any Bordeaux dia hoe ataoko heure malagasy ny heureko atao manokatra ao hotely ao Bordeaux dia hoe ataoko ora malagasy mitovy any Madagasikara ny ora eto Bordeaux fa eto Madagasikara no misy an'izany miresaka nationalité zay anao maître hanitra zay mihitsy ke ny olany ny hoe zo-pirenena mahamalagasy fa na isika ary nge tsy manaja ny mahamalagasy atsika isika ary nge tsy manaja an'izany hoe vatomasina na velan'ireo razambetsika izay misy dikany isika ary nge tsy manaja ny mamerina ny merina nge rova manjakamiadana io
isika nge tsy manaja an'izany hoe lemaka be tsy mitatatra zany isika nge tsy manaja be de be le zavatra voitoitoy na be de be le fanososena le zoa makasana zay izany hoe isika mihitsy ny manary le zoa atsika mahamalagasy atsika ko ataony vahiny ahoana marina mono hoe anajany atsika ary hitandremany ao anatiny zany hoe faritra masina ho an'ireo ray aman-dreny teo aloha ohatran'izay koa ilay kolotsaina mampasaro-piaro ny tena foana moa ilay sotoavina mahamalagasy mahasaro-piaro ny tena foana moa ilay hoe aleo veritsika alakalam-bola toy zay veritsika alakalam-pihavanana efa mivadika izy zao fa niza ka manam-bola dia vera fihavanana ary tsy mahatsapa mihitsy hoe ray aman-dreny io tsy mahatsapa mihitsy hoe olona manana ny toerana mahizy azy io tsy mahatsapa be dia be zany ny zavatra efa very ka izay le ametrana fitokisana moa ho anareo solom-bavim-baoka satria ianareo zany zao indrindra fa ny avaty amin'ny famiorana hoe ansisa antenaina ho arifentrana hoe balizina hiaro mihitsy an'izay le hoe tombontsoa mahamalagasy izay satria dia tena tandondomondoza mihitsy amin'ny lafiny zavatra rehetra ny voaka malagasy tsy mandady arina so moa fa nisy ny fandarina miara manonja efa mandeha dia mandeha lera maître hianitra ohatran'ny nandalo kely fotsiny zany sujet vitsivitsy fotsiny ny vitantsika menadady efa manakaiky ny tapitra sadiny fa tsy manina fa resantsika foana satria ho avy ny fetim-pirenena atsoatsy isika rehetra zany samy mahafantatra daholo hoe aiza ny toerana misy ny malagasy amin'izao fotoana zao fotoana anankiray aniontsika ny mamalagasy atsika ny fetim-pirenena zany dia mampiseho amin'izay eritrerititsika mapety atsika za eto tsy tena hoe manangana saina na manaovana inona aloha fa ny hita aloha nandritra ny fotoanandro ny teteza mita reny fa ny fanetana mihitsy ny olo hoe tsy anangatsaina anehoana hoe tsy makatoa ny fitondrana anonga-panjakana io dia nisy fotoana indray andoranga samy anangana saina fotsy daholo tsika fa tena sahirana tena hoe mibaboka fa tena resitsika fa tsika eto Miara Manonja tsy resitsika akory tsy resy ary tsy manaiky an'izany anangana saina fotsy zany matoa tsika miteny matoa manonja ary matoa ianareo koa manonja any misolo ny tenanareo zay mifanetantsika hoe inona ny zavatra ho ataontsika fa ny tondra fanjakana fantatritsika hoe miazakazaka izy namahany io resaka confinement total io anaovany oeraoera eo mamasina io andeha oeraoera samy afantatra daholo inge hoe io anokana ny kianjany mamasina io za mbola miteny foana hoe kianjany mamasina nafantarako an'io stade municipal mamasina io vakoka io firy-taona nafatarana n'izany kianja mamasina zany nanofana sy na nisy olona maro nalaza atao atleta be dia be na ekipe nationale na ekipa tsotra nanana zany tantaran'izany teo amin'ny kianja mamasina io midika an'izany vakoka zany io mipitena fa ny mahavakoka anazy zay mipitena tena hoe averiko eto foana hoe manana mission ve ny filoham-pirenena ty sy mpitondra amotika an'izany vakoka mamalagasy zany ny mamalagasy atsika mihitsy omaly ny resaka tamin'ny fidelité to iaho hoe efa resa be io fa niratana an'le hoe Antananarivo ry ampamarinana ry hoe avarina mihitsy ny avarina avy any ambony any mihitsy Antananarivo zay ny olona tena hoe olona nitsaraina le hoe tena le fonina navarina teo zavatra ratsy zany mampatsy ahy zavatra ratsy zany zany hoe navarina teo mpamarinana zany Antananarivo zany avarina eo averiko foana zay ary ohatr'izay ny fanotana fady zay natao amin'ny colisée io eto moa tsika miteny hoe tsy sahany manao nitokana an'le izy satria fatany fa nanota fady izy ary miseho daholo zay ny zavatra hoe zany valiny zany nota fady nataony zany ary ny tanànan-kandriana rehetra moa zany dia tena hoe nanozina mihitsy hoe hivaly aminao zany otafady nataonao teto zany tsisy afabela amin'izany fa ny vatomasina ao mamasina koa zay nalalana zany mamasina zany na mamasina ny mamasina ke zany vatomasina zany fikabarin'ny andriana tamin'ny fotoanandro ny fikabarin'ny mpanjaka tamin'izany fa notana fady satria hoe nanao eraoera io moa zany misy sombavambahoaka tsy tompona ndraikitra amin'ny fanamboarana an'io stade io zay anaovana oeraoera hoe anaovana oeraoera izestiavana hoe volavanina azy volavan'ny fanjakana ataova mangarahary dia tsy misy ny tsao fa ny fantatray lohatra eto dia ampambola farany be dia be mba tsy lazana hoe ny fifamanontolo no ny antoka ny fanamboarana an'io stade mamasina io ary zay no antona tonga hoe tsy maintsy atao manaraka ny norma ny FIFA ahafahana mandray an'ireny lalao iraisam-pirenena reny
fa nareo moa zany zatra mitaingina sy mijapy an'ireny zava-bitan'ny olona reny a dia anaovanareo eraoera dia asa atsoatso zao dia tokana koa le larocadeste iny izay nataon'ny flo teo aloha dia andeha oeraoera indray zao izy tena hoe izy navitany io fa efa be dia be zany ny zavatra efa resahantsika foana hoe aza zatra mijapy train ohatran'izany marina fa misy ny continuité de l'état dia mba manana honnêteté intellectuelle mba miteny hoe noho ny fitohizan'ny fanjakana na ny fahefana dia irakotsy rabe no nanao an'ity dossier ty azahoana n'le vola na le financement nanamboarana an'ireny lalana reny na reny fotodrafitrasa reny a tsisy mamenatra zany ary au contraire raha tena hoe mampiseho fambonitsainy zay raha ny teny hoe tamin'ny fotoan'andro ny flora valomanana ny teny hoe efa tamin'ny andro ny flora tsiraka nisy projet izay anaovana toerana etseroa fa izy no nanao an'le ino moa zany fanataterahana an'le asa sy ny fanataterahana an'le findramam-bola dia tsy misy maharatsy mihitsy ny tenena zany fa le mandainga mihitsy ohatran'ny vahoaka hoe za tena navita zavatra raha ho raisitsika daholo anao ny fotoana ho atsika anao bilan ny zavatra nataony ty flo za tsy resaka anazy mihitsy ny amin'ireny resahanareo reny raha za moa zany no teny namana mihitsy hoe namana député Rodin ajanony le firasahantsika an'ity fa ohatran'le resaka hoe sucré du peuple tsy maninona ndao izy ataontsika sucré du peuple na demolition man zay le izy le sucré du peuple fa tsy maninona zany hoe le flou eraoera ty zany na flou detaka sy fitondrana detaka fa be dia be ny tsara fantatry ny olona hoe ty financement ty nge tsy hoe androany manao soni fa mbola misy pitsopitso ny amatonany mihitsy ny amam-bolana maro amatonany zay vao tonga amin'ny stady anankiray azahoana n'le financement ndraindray misy négociation raha heritaona roa taona sy tapany zay vao vita nefa fa misasaka ihany ny mandat dia le olona teo aloha zay ndimbiasa no nanomboka an'le négociation azahoana financement sy pré mbola mandalo any amin'ny antemiera anankiroa reny ratification ana financement reny aza amin'ny oeraoera loatra fa mba manana fanetretena marina fa tsy nianatra sekola lady nareo dia tsy hainareo le fanetretena namana zoko bendrenjato moa maly ny teneny koa za hoe iny dia manana fanetretena mahafinaritra mihitsy ny tena tsara ianarana satria na ny tena zao arenge na nianatra sekola lady indraindray hoe mila n'izany fanetretena zany mila mianatra n'izany fanetretena zany fa izy rehefa mamarana an'le fandraisam-pitenenany dia hoe zay mba kely haiko nefa le kely hainy io avoakany eto amintsika eto a tena biblioteka iny rangahy iny mahafinaritra misy maromaro efa nisy nodimandry tany aloha tany a fa nisan'izany tompokla Gilbert Razatov na nisy tsy fitokevitra ara fa dia nisy zavatra nafinaritra nataony napetrany dia ohatr'izay ihany koa ny namana ndrenjato ity misy mpanao gazety maromaro manana an'izany traikefa zany namana Roli Mercia nisy fotoana tena sakaisy mafy izay menada sakaisy maso satria ny fotoana raha tamin'ny 2009 reny izy nanompo any Andry Rajoelina izy tamin'izany fotoana zany nandeha nisava ny fananan'ny président Ravalomanana tany Sambaina nisy dobotrondro zay tao lazaina fa hoe taona nanafenina bois de rose tongavana pompier inona nanatrika an'izany zay fa tsy natratrarana ninina potika hazo kely tsisy dika no nirofina tao dia nalaina tao daholo niaraka tamin'izany lehibe any DST i lasa député zao i nakany Charlie zay marary amin'izao fotoana zao fa misy fotoanandrony zany amoahana n'ireny zavatra reny hoe ny zavatra tsy nety nataonareo ary tena hoe tena mifampitana mihitsy ny tamin'izany fa rehefa misy zavatra kosa hoe mitranga tena hoe tsy rariny politique zay zany natao hoe politique correcte ohatra ny raha nahititsika i président Macron namelaka tamaina anazy le rola hoe tsy mitovy frena mitesitra aminazy zany dia saika anao bain de foule ny président Macron felany tamaina voasambotra ory zalahy dia ny fitsaranany azy hafa mihitsy fa ny zavatra nitranga dia i Marine Le Pen zay tena mitsikera ohatra ny ataontsika zao mihitsy natao Marine Le Pen amin'ny mpitondra fanjakana mpitondra Macron ny zany moa zany zay mpitondra teo a président de république atao dia tena tsy niafiafy mihitsy izy nitsikera niteny zay teny tenenina manompa mihitsy ara-mondra indray fa ny anazy tsy isan'izany hoe fanenjehan'ny Richard saika voateniko le narala tsy tokony tenenina nenjehany tsy misy ohatra n'ireny ataony Seg reny hoe andesamborona na andefasana zandary sy ny inona fa ny zavatra mitranga any dia hoe manaja n'izany démocratie zany ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia hoe
rehefa hoe politiquement correct tany zavatra ataontsika rehefa hoe tsy mety ny ataonyity olona ty ka na iza no miteny anazy dia tokony miombon-kevitra zany hoe maneho hevitra Marine Le Pen hoe tsy mety kosa reny fanomezana felaka ny président Macron reny na tsy mitovy hevitra politika ary ohatr'izay koa androany raha nisy fotoana tena hoe tena tsy faly mihitsy tamin'ireny zavatra nataony ministra Roly Mersa tamin'ireny fotoana reny fa mahita an'le tsy rariny kosa atao amin'nisy berija hoe gadraina 7 volana misazy miatra dia hoe namafisiny ny fitsarana ambony zany kosa tena hoe tsy mety zany ary melohantsika nizanisa tratra ny zavatra tsy mety ohatr'izany zay mantsy tokony izy amin'ny hoe hitarafan'ny olona ny fanaovana politika maro na eto Madagasikara satria raha ohatra ka izay hoe fijoroana amin'ny foto-kevitra zay ny tena ijoroantsika ato anatin'ny Miara Manonja raha hitantsika tsara ke maître André Zafimanatsoa na ny olona lany tamin'ilay antoko IRD na IRK nefa manoka mijoro koa ankehitriny hoe tsy ny fanarahana kosa izany fa ity ilay foto-kevitra nafany niaraka ary nampalany azy mihitsy mialatsiny amin'ny ranabavy moa Clémence Rarinina zay tena mafana fo mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ny fanarahana ny lalan'ny mpanohatra tsy hoe nivadika mpanohatra izy fa miteny ary manatsikera kosa ilay fampanantenana tsy misy ary miteny anatin'ilay hoe tsy fetezana ny hitatana ny andrarany commune Antananarivo renivohitra io satria fantany zany izy hoe makany amin'ny lalana tsy izy dia raha ohatra ve zany ka miteny ilay olona dia soketana ohatran'izay teneninao zay hoe misy Andriamatoa Saika managadra na hoe manao ny zavatra tsy mifandraiky amin'izay hoe fijoroan'olona ao anatin'ny fahamarinana izay be dia be ny hoe mijoro arakevitra tsy hitatsika taratra hoe manohatra fa ilay zavatra teneniny izay tena olona nafana fo mihitsy tamin'izao fitondrana zao raha tsy hiteny fa tsy hoe fampiarana ny lalàna ny satany feno mpanohatra dia misy ny olona vao mihitsy ary tena manana ndraikitra ambony eo mihitsy no miteny tokony ajaintsika ny lalam-panorenana ohatrany hoe fizakana ny zopirenena malagasy io dia izy mihitsy ihany koa no miteny ny any hevitra mivoaka no arahako izany hoe zany efa ahitantsika taratra ny hoe efa manomboka tonga saina ny olona reto ny anetanako ny na ny mpiondana amin'ny Miara Manonja na ny olona irahana tsy maintsy miaino Miara Manonja ny hoe mba mahaiza miaino aza mandika vilana fa le zavatra tia Miara Manonja tenenina fa aza adika vilana ary aza manao attaque personnelle aza manao tsy fanaon'ny olona satria tsy kolotsaina malagasy zany aza manenjika be fahatany satria tsy sotoavina mamalagasy zany ary tsy hitondra mankaiza satria zay teneniny namana solombavom-boaka rehetra tety dia miteny hoe ny fahefana mety anareo androany ny voninahitra mety anareo androany ny vola mety ao am-batanareo androany fa no mandrak'izay tsy misy ka mba tsy isininy zany hoe dia misy sanatry mivava alternance koa ny any anatina vagensa politique zany izay no mahatonga Miara Manonja miteny foana ary izay no mahatonga ny mampafantatra ny voaka malagasy hoe raha ny endrim-pitantanana eritreretin'ny mpanohatra na ny Miara Manonja na ny ao anatin'ny RMDM na ny ray aman-dreny be tanterana ange dia tsotra zao tsy hitondra ny voaka ho any anatin'ny lavaky ny fanantrana mihitsy tsy hitondra ny voaka any anatin'ny fifandrafiana mihitsy na fifandonana noho ny ateraka n'izany hoe tsy fahaizana manao politika zany na tsy fahaizana mandika ny zavatra tiany ateneny zany fa mandiso makany amin'ny lalana tsy tokony ho izy izay no ametrahako ny veloma mandrapita fa ho antsika mpanaraka ny fandarana Miara Manonja manaova herinandro farany herinandro sambatra daholo dia mbola hifankahiteto amin'ny latsinainy ary hitantsika tsara fa efa manakaiky zany hoe fetin'ny fahaleovatena izany dia mba aritra isika ho salama tsara ho salama vatana fetin'ny ankizy dia mba mbe tombon-dany aloha ny ankizy amin'ity volana Jona ity satria fetin'ny ankizy izy ity mandram-peona tompoko zay zavatra voalaza teo moa zany ny azo ny entina androany araky ny fitenin'ny zokibe indrenjato hoe zay mba kely ainay androany fa mbola maro ny zavatra tiana ho ambara nefa ny fotoana efa mandeha dia mandeha tokoa ary isika raha ohatra ka hotohizina hatramin'ny mandra-parivin'ny andro eo tara dia ozy izy ny namana hoe nareo zany dia tena tsy lany zavatra resana mihitsy hoe tsy tapitra mihitsy ny ranony fa izahay kosa dia hoe ametra hoe hatreto aloha zany resantsika eto mba misy zavatra resana indray raha amin'ny latsinainy dia faranana eto aloha zay
ny kopakopa-tanana ho anareo rehetra izay manaraka nyity fandahara ny zavatra voalaza teto mikasika ny vaksiny rehetra afaka resantsika afaka jerentsika amin'irey fandaharana tamin'ny 1er avril angamba nisy tamin'izay nanazavantsika amin'ny resaka vaksiny io fa tapatapahany zala hienjana reny moa zany le mauvaise foi raha tsy ndo reny olona fakofakon'olona sy manao kantokanto fako reny zany hoe tapatapahany le zavatra dia ohatrany hoe tsika nanaratsy ny vaksiny raha nanaratsy tsika nanao an'le vaksiny fa volombelona izy ty hatreto aloha zany efa ami'ray latsaka zao ami'ray latsaka fahatelony 12h41 mbola tsy maheno an'le mba tiako henona ihany zany hoe inona le zavatra effet secondaire mbola tsy maheno any erika hatramin'izao dia saotra n'Andriamanitra fa dia mametraka ny veloha finaritra bon weekend daholo moa zany fomba fiteny manova farany herinandro mahafinaritra tsika rehetra no anatin'ny fahasaranana ary amin'ny latsinainy indray tsika mifankahita samy teny Andriamanitra